Fanahy 3 mianaka. Tantara no soratany Mandry any aina. Andrenesanao ny feony Maya, Fidirana, Nomena, Mananjara, Silvia ary Tahinana Antenaina. nandray feo Tiana ny Andriamiaja sy Rivora Saka Sahala. nanaty tosa Safidy Tainjanahary. fizarana voalohany. dia mba ahoana zao izy kiady raha maheno fa hananjandra indray le ry tsy ho faly ve izy efa lehibe any anie ny zanantsika indry voangy izay mihitsy mampimeanahy io mieritreritra le poziny eo ampahinonana izany izy aninona n'izany eo moa izy meno arivo fa hafaly azy ary izany na dia hoe efa mananika ny 12 taona azy izy izay vao hoe ananjandra indray Maresaka ery any ry dada sy neny ato izany ay tonga ianao fa inona loatra ary zokrana be ato zao ka mba sarazarao aloha. ka ho zaraina amin'ny lahy mihitsy anie ary miandry any lahy mihitsy ary izay io Ay kosa Ie. aleo mihitsy ary aloha ka toerana fa za koa mba te hifaliko ohatra ny zavatra mahafaly mihitsy angamba matsy zaniko ka eto ary dia mihaino anareo io lazao ry voangy ay izy ianao koa fa maninona koa zao raha mba lasainao ka ka aloha zany dada sy neny mifanilika indraiko. ka zao ary hitany lahy tsy ho ela dia sy namana vaovao indray tsika ato an-trano Tsy dia mazava ay izy rivo koa maninona zao raha tonga dia lasaina ka tiana ho lasaina rery kiady dia zao be voky neny ananjandry amin'izay ianao zahay ny ianao ry voangy nga tsy mahafaly kiady izany vaovao mahafaly very neny isy ohatr'izany efa oviana ary ny endrasako an'izaniko mba te hanana piraitam-po amiko mafy mihitsy any ahy io efa nanako aho hoe tsy ho faly alahy letsy inona ry dada moa no tsy tokony hafaly amin'izaniko andray félicitation aloha zany misaotra letsy anaovana fety be mihitsy zany io zazy io vao tonga eo fa tateraka ihany ny endrasako hatramin'izaiko zany na dia efa ndray 12 taona ihany aza aty vao tateraka le iziko. Zay ry ary fa andeha hiasa dia rovina indray zany ianao io vao ody mety hoe rapitso angamba fa inona mihitsy ny le tena asanao rinjaka aiza ka raha miala maraina eto ve ianao dia indraindray tsy mahalala mody akory raha tsy ny ampitson'inona raha tsy afaka firy andro ka tsaranao aza ve manana asa afaka hidiram-bola tsara melomananao eto fa zanga moa ny teny hoe tsy tokony asa ianao na inona fa ny asanao mihitsy ny tsy azoko sady vadinao any arin-jaka tokony halala tsara n'izay asanao mihitsy aza mila vaniny eo ry ary ka tsy efa ny tenanao foana fa resaka ohatra ny gidana vahiny indray no ataoko tsy normal ve raha tsy hita andro vitsivitsy mihitsy aza indray satria rehefa lasa izy vao tapitra ny asako aminy dia aiza raha no any toeram-piasanao tsy nilazainao tamiko mihitsy ane zany hatramin'izay aza mila vaniny rangaha ataonao inona moa izay ahitana ny toeram-piasako aninona any ianao ka nga moa dia tsy maintsy hoe andeha any vao tokony halala an'izany ka averiko foana fa vadinao any eo aza ka tsy manana toeram-piasana fixe zany rehefa misy miantso dia mandeha any amin'izay misy mila sady zay fa andeha koa adalainao eto fotsiny mazotoa ary ianao dia mody ianao andro asa tsy mandeha fa maisa aminao eo ihany raha sendraka
Aize mba mijereo ary zany ianao any nandona teo ve de zany ray ny ataonao mijeriko ary to mba miseho maivavy le ty zavatra marina ny lazaiko fa tsy hoe maivavaka za ve olona tsy mihetsika eto akory fa ianao ny avany de mandona de mbola zany ray ny teneninao hoe mba mijerevaka ka inona moa no tokony hijanona an'lahy eo lalany larery anga io lalana malalaka be kosa io raha misea ianao mihitsy ny tsy azoko tsy ny ampivoan-dalana akory io mijoro io fa mba sisisiny aniko ka io mihitsy any ary bainina ny lalana natao andehana amin'ny mpandeha tongotra sady davan'lahy ery amin'ny arabe ery any andeha tsy teny azany kosa fa mba hoe mba misy afaka andehanana tsara ihany io lalana io na de mijoro eto aza fa tsy hoe tena tsisy akoriko ianao tonga de nandona fotsiny tsotrozoko de mba efa tsy niteny any doninao de mbola ianao indray no mitady ilavaniny etiko tsy te hanao amin'ny lahy ary bainina miala fotsiny alahy teo fa mibahana ny lalan'ny olona mba miandry olona anie za raha mise mahatonga mijoro eto fa tsy hoe adala ka hijorojoro fahatany eto fotsiny le ty lesy be famaliana ka ianao mihitsy ny tsy azoko za mba olona milamina tsara ety no sure aloha hiala amin'ny bandy fa mbola maiky fa aza mifanena amiko fotsiny ohatray lety tsy azoko mihitsy zany raha bandiko hoe atao entin'ny loha ambotony fotsiny matsoko fa izay ihany ary tikiadiny to mbola tsy tonga foana rivo inaoko mba efa lehibe ihany any izy iny mety mbola niarakaraka tamin'ny namana izy zay avy nianatra de lasa taraiky vao tonga fa ka nazany azako andro efa milenina rifany zao tany efa tsy milaminy ty efa ho avy eo re izy zay oviana koa mbola nisan'ny kady tarany ny enina sasany zany ohatra vao miditra ny trano fa mety mbola niaraka tamin'ny namana ho ahy izy mba hatsoa kely ary aloha izy raha manana kredi ianao ka aza de tatiatra ohatran'io rery voanga sady tsy mety aminao be voka io ane zany ka ahoana ary any de davinao tsy hiasa saina amin'ny zanako zaniko asanjy io efa mirongatra be amin'izao fotoana izao ty raha sanatry misy maninina any iny de ahoana ao rehefa tsoko izy raha zay no tianao misy olona tonga zany kosa angamba izy ka bonsoir dadasininy bonsoir fa manino ianao no ariva be ohatr'izao vao mody minenina sy folana izy oro mamy ka nireny laza efa nitantaina ohatran'ninonako neny kosa zany maninony efa hainareo ihany anefa farafahatarany ohatr'izao foana ny tonga atao trano mbola naka zavatra tany amin'le namako ao matsy avy nianatrako ny tany amin'izao angerika ady efa tsy milaminy tsy tokony miandry ariva be any ivelany antsony ianao aza de mora mitaitaina rery neny fa neny koa zany izy ao fa tsy hanao taraiky be tsony ary efa avy mirava mianatra amin'ny ariva fa tonga de ody ka zay mihitsy ny tokony ataonao rehefa misy ataonao miaraka amin'ny namanao any de fitaodiny mbola mazava tsara ny andro fa tsy rehefa mirava amin'ny ariva be na firy zay vao hoe hoaizana ho aizy eo indray eny rery neny azafady ary raha nampitaitaina anao sady neny olona be voka tsy tokony ho taitaitra mihitsy matsy aloko ka zany mihitsy koa neny efa nilazaiko anazy teo Nzaka, ny zavatra ho teneniko anao tairo resaka ao aleo Nzaka hitady asa amin'izay fa hitady asa ahoana le ty ka hitady asa ako hitady asa ahoana amin'ny ahoana ary fa inona ny mahoranao ato misy zavatra nilainao ngaka mbola tsy nividiko ka tsy ny amin'izany ane fa inona indray ka leo be ary Nzaka mijanona fotsiny atao trano ato fa leo be ahoana koa ianao mijanona ato tonga de zay tiana kozina fa zaza mody ampiresahany eto fa mampiresaka anao ahoana moa fa miteny fotsiny ane za hoe hitady asa amin'izay de zay le tiako atao so de mba tsy zany mijanona atao trano ve maka leo anao de tokony hoe asa ny tiana de davina ny ivelany any so mba lehilahy fa Nzaka koa ve maninony hitady lehilahy atao inona tsony
tsy efa ampy avy enao? Ka zaza tetehanao ampiasonina miresaka mitady azy e. Rehefa mbola mavelona anao tsara ny vola ampidiriko ato de tsy mila miasa zany ianao. Njaka kosa e. Rehefa tsy ilaina de tsy ilaina. Ny andaninandro nga ianao tsy misy ato antranoko hoe leo mijanona atao ahoana. Ka tsy zany aneo fa zarery foana vena ato an-trano. Enao any ampiasanao amin'ny foana. Firy andro zay ianao vao miverina indray. De mitetika aninona rehefa hiasa eo? Anao ohatr' zany? Tsy zany ka. Fa aninona e? Zany lesy tsy mba manana mihitsy na de hoe namana ifaneraserana re. Tsy misy olona na de anankiray koa raha fantatro aty. Efa ela ihany fa nitsoaka nanaraka ny lahatra aty. Tamin'ireny tsy nankasitrahan'ny dada sy neny ireny ny fiarahantsika de tsy misy na de havana ray tsony ary mifanerasera amiko. Ka rehefa tsy ilaina ary de tsy ilaina. Raha namana no ilainao afaka hitadavako namana mandany andro miresaka aminao ato fotsiny ianao. Si, ataoko inona koa zany e. Ohatr'izay le ty e. Fa ianao hoe manany ihany e. Fa tsy hoe tsy manana olona ifaneraserana indray ianao no mahatonga anao te hitady asa ny ivelany any io. Ka tsy mila olona karamainao amin'izany aho e. Fa inona e? Ny tena marina, ianao mihitsy koa ny ilaiko fa tsy ny olona ho karamainao za mihitsy ny ifampiresaka betsaka amiko. Ianao anefa atoko e. Nefa zara raha nisy fotoana ho akoriny ianao. Tsy rehefa zay ny tiana tongavana tsy tonga de nitsorina hatrany amboalohany fa manodikodin-dresaka be eo. Tena tsy haiko Ronjaka. Anara sika mba hoe mpivady fa ny fotoana hijanonanao ato an-trano ary mahalana. Efa indri kosa ne chérie fa sahirana be amin'ny asa dady. Fa na de zany ary e. Ivy ato an-dakozia ato ihany neny e. Ie, Ny veriko hoe lasa mivokako. odry fa hivoaka ho aiza amin'ity lera fanaovana raharaha korika aty a. Isan'ny malalako. Ohatra ny tsy tazatazako tamin'ny efitra tany mihitsy mantsoko. Ka hitanao fa mikarakara ny sakafontsika hariva ako inona andry. So misy anapiko an'iny ary aloha. Lovia sasana raha mazoto ianao e. Sa tsy mahay. Sady manatroatro kosa aloha reny fa ahoana ary ny tsy aizako anasa vilia e. Asako. Motsy ny zarinareo sy dada miraharaha rehetra ato an-trano foana za. Inona ny tsy efa haiko ary neny a. Endry mba manany ihany re ary. Ahoana moa ny tsy alalako fa efa hainao zany. Fa firy volana marina moa zao io kibon'iny io e. Jereko izy ty to efa angezabeko. Efa enim-bolana amitiako. Efa kely kosa sisa de ho avy le riko. Gamo efa hainao fa lery izy io. Mbola tsy haiko aloha fa zay zao no mba tiako. Ay, de tsy tianao zany raha vavy. Tiako ka. Sady isotry ny manana anabavy zany koa ve moa e. Fa vavy marina hono izy io sa lahy? Surprise. Neny kosa ranga. Dada ngambo zay ry kiady fa andeha lo voay a. Ay marina moa dada manana mpiandry tanàna tsy ao fa lasa nidina any ambanivohitra. Mandeha ana ry fa miandry ela be ao dady. Dada manana izay mbola amin'ny herinandro vao tonga. Eny ary avelako aloha ny eny zanyko. Eny ary. Fa andeha ho aiza koa ianao ty mikenikeny ty? Andeha asa ary iaro. De tena amin'izao andro arivo zao mihitsy ve ianao nandeha hiasa? Hatrany maraina tao tsy zay hoe andeha hiasa. Anomboka indray ianao re mila vanina. Izay ary vao misy ny antso. Fa raha tsisy miantso moa za andeha ho aiza fotsiny amin'izao. Azafady ary raha natezitra anao e. Ka nareo raha nga ohatra ny zaza kely. Tsy haiko hoe azavaina aminareo impiry vao iletika eo amin'ny isay kelinareo iny fandehan'ny asa amin'ny bandy. Azafady ary fa ianao koa. Atsoko azo fa efa mba misy azo hanina avy eo aloha e. Vao anao sakafo hariva mihitsy na io ianao andeha ioko. Ina moa no azonao hohanina eo fa any ivelany any re mijery e. Ok ariko. Raha pitso mihitsy indray zany ianao vao mody. Ino marina ny saika adiniko. Tsy mody eo mihitsy ary raha tsy raha afaka pitso. Fa ahoana indray koa e. Hotry. Fa vao aminao ve zany e? Tsy efa misy ohatr' zany foana nga? Ka eny e,
fa ela be indray ve la zany vao mody? Ka 4 andro re zany ry aro a. Tsy iray volana na herintaona akory. Ny anao anie moramoraina foana e. Tsisy rarahina an'izany fotoana mahataotrano anao an'izany mihitsiny. Za foana ny malahelo anao lava eto. Anomboka andray a. Aleo koa tsy tentsony ka. Andeho any an-dakozia fa rehefa tena andeha ianao dia atsoy a. Okay. Fa inona marina ary ny tena asan'Jaka ty? De tena hoe reny lazainy tamiko hatramin'izay reny ve? Eny e, izany koa no nandaniako ny eritreritreto nefa efa hita fa hoe izany nonko. Inona koa moa no tsy tokony hinoko ny vadiko fa za mihitsy no ohatry ny adala e. Aleo aloha avelako aminy amin'izany ka. Rivo mivoazy ianao fa ohatra misy olona tafiditra ao tokotany eo zany. Moramora ianao fa efa henoko any izany. Tena marina mafy raha tsy mpangalatra tafiditra ato an-tany sany Rivo. Ka zany mihitsy fa aleo aloha tonga dia miomana ihany a. Fa ho aiza ianao e? Andeha akakely an'ry azo ery anjoro-trano ry sitrany mba misy arovana ihany raha tafiditra ato an-trano zalahy. Zany ianao ve zany fa ohatra miezaka mamoa varavaranao amin'ny salon izy zany. Rivo tena matahotra. Tena efa mety kely sisy zany dia tafiditra voanga. Zany ve? Andeha kely tsaiko hoany aloha. Raha misy tratraka eo tonga dia velesiko amin'ity azo ity tsy hananako andra. Fa ianao ty ve maninony hitady fahafatesana any? Ka iandro fotsiny eto kosa ary ve? Hikiady marina koa Rivo a. Sady andeha hijery azy ihany koa zay aloha fa sady andeha hijery azy ihany zany. Fa ianao sady miandry polisy ihany. Mitandrema ianao any a. Eno dia aza mihetsiketsika eo ianao dia aza preto ny hijery io a. Sika. Aiza moa le telefoniko teo? Tsy maintsy mitsapatsapa eto zany aloha fa tena maizina be mihitsy ato. Ny jiro tsy afaka ampirehetana akory. Hoay, dada. Elahy efa nivoaka atao any hevitra tao koa. Ka na ino an'izany any ivelany azy zany koa ako. Zay zalahy fa mivody a. Mandehana miditra lisany dia manaraka. Teny efa misy olona tafiditra zany ry dada. Efa misy olona mandehandeha zany ao amin'ny salon zany ko. Andrasany lahy eo Fa ho aizy dady. Hijery aho le ty miara-mandeha na miara-mijanona eto fa tsisy mandeha rery an'izany eo ry dada. Raha vonoiny olona ao ianao dia ahoana ka? Sary aza dia miteny mafy aloha Misy olona ry zalahy. Ary tsy lavitra eto zany fa efa makobo ny visitsika. Tena azafady ry dada. Voadonako tsy na le latabatra dia tsy haiko hoe inona zany latsaka izany ko. Efa haindreo zany zay fa efa nahaino azy tsika. Aleo mitsatsaka miverina ry amindrenonareo aloha dia mandinika an'izay atao. Mitetika ho aiza moa nareo reny Loza fatratra marina. Tena tsy tonga tao anifitra nisy an'iny akory izay marina dia tratra ny retiko. Tonga dia manatona moramora Repetrao reny azy eny an-tananareo reny. Mihevitra nanao inona amin'ireny? Reo zalahy tarito makany amin'ny salon any. Andriamanitra, tena ohatra ny tratran'ny olona ny Rivo zany. Raha ny fahenoko le resaka maty afa-ty manjanako raha vononin'ny olona. Dia ahoana? Le polisy natsonako rangahy ela be zay vita mbola tsy tonga ihany. Fa nitetika anao inona moa zany lisamy mianaka reto?
fa izy nareo e de ino no tediavinareo aty aminay a tsotra zany radada zany ve de tsy ay zany vola fa maninona raha mba mitady a fomba madio fa tsy mitetiky ny tavana fotsiny fisasaran'ny afo oatra zao e miseo amilay any alary voakely zany aloha tata oka re izy e aza vonona re izy e miteny anay ihany ry bailina betsaka eo a voatotondro kely iny ara de efa malava an'la oatra zao ka aza mamaly tsy lesy rikiady ka verika any ay zany vola wa anoro moramora sa kay avelao ay ko mbola anisan'ny zato matsamy zato ko tany voangy neny ary aza sotominareo amin'ny vola loatra zao izy e andraso iteny moramora misy ny vola ary anareo sa hoapoka koeto ny lohany ty sady bebe kiby any izy zany avelao izy e vola miteny any la tiany la hoe eto masolano anapoako ny kibo mamalisany amin'ny kibasy ty oka re fa torinainareo e ao nefitra mivady ao io zala hoetony am'izany hevitra zany de asay voalainy tandre amin'ny somonga radada fa tonga de ny aina ny manefa ohatrany tsy vaovao amiko zany any feo an'ty ranga ty aza mipelipely karaneny maty tsy lereo any ary zandry ty any rehefa tena itaniako ohatrany zandry le nysio am'ilay be vamalina tamiko indray andro ry sendra tsara ela azy olo ty mifatiny lany raisiny eto androany fa efa nampitandrina mbola efa nena amiko a azo ny vola tsara zany ary averena ry akaiky ny zany any rio raha tady io tsy naninona tamy ve tady nisy naninona anio ngaly ty tany fa misaora aloha raha dada azo ny vola mora iaraha miasa kely aniko zay metimety aminay amin'ny fananana koa mbola hoentinay de mba avelao am'izay re io vadiko fahazambanana amin'ny mibasinao iny tsony e tsy ala mibaiko ka fa mbola inona ihany zany no tediavinareo e ataovy ny fifanaovam-belomanareo telo mianaka farany tsy fakahita tavatso matsy fa hoany e ataovy ny vavaka farany raha matoty mifony are tompoko mba mety sary anay e olona mitondra vokany ay fa inona ny darahiko azy zany ela ve zany zany aloha neny voanga tsy vaninareo e tsy vaniny de raha inona ny tya tsy vita moramora kosa zao fa mihevitra any aninona eto daholo any no mifarana ny tantaranareo tsy manaiky moramora zao kosa ny reniko maty neny miaraka amy zaza ho akibony de raha tsy anaiky vaina de ahory maresy basingala avy tsorikely zala ahitatsika zay atiny mibitabitaka eo maty ko ianao e kiady zanako zana fa maninareo zanako vinareo zany ny ainaka ty anao mivavaka fa arakory bainina aza mataotra fa mety mbola ianany amin'ny tontolo tsy hitany any nareo telo mianaka oe nareo efatra manko mo mbola misy koa kibon'le raha matoty vonoa raha vononareo fa inona tsony mony amiko am'izao vonoa ka ho vononay mihitsy any anao isika indray rehefa miasa tsy manaiky raha tsy vitanay hatramin'ny farany tantara voaka kiady sioka ory zalahy tena miainga any ny piraha fa ndoa ialainana hoe tsy zaka de ndao ipiritsaka kle malaka lisany voaka kiady fa inona raha misehany ny zavatra tena antranga tato niakatra farany zay aingana mihitsy ana ray aneny antsonao mahaleniko ianao ma tsy niteny tonga de miakara tena tsy vanina ary dadamanana fa ahoana raha miseha tena tsy vaniny reny olona reny tena mafy aloha le zavatra nahazo anareo tena zay de fonga mpangalatra tato zany ny fananana ary ino reto raha misafilitika manerana ny trano reto monsieur Rivo tena tsy de misy raharaiko ny fananana lasan'izy ireo dadamanana fa no fady amanjanako ny mampalahelo ana oy ary aiza marina moa zany izy mianaka raha monsieur Rivo tsony izy
de inona ho any ataon'reto raha miparitakeraka ny trano reto? maty izy e, any izy natao autopsie any. Miandry anao fotsiny azy io de andeverina antsika. Fa inona marina Monsieur Rive le zavatra tena nitranga tato a? Tsy vitan'ny robain'ireo tsy matao atody fotsiny fananana fa nyvonoiny hatramin'ny vady aman-janako mihitsy angeo ahy e. Andriamanitso, maty ve madama Sikady Monsieur Rive? Tena zany dadamanana, tena tsy valiny reny olo reny e. De maty niaraka tamin'ny zaza tao akibony koa zany madama ve Monsieur Rive? Tena lozy inona re zany ra lanitro. Tena tsy vita namovady aho fa namoy zanaka anankiroa be zao. Mbarary ny be zany dadamana. Fa inona loatra reny tsy nety nataoko Andriamanitra dia faisinao mafy oatra zao ahy inona Andriamanitra. Aza manao anio aloha anao Monsieur Rive mitony ihany aloha Monsieur Rive. Tena mafy ane zany dadamanana. Ka tsy andao ary velotsika Monsieur Rive dia aka ny razana amin'izay a. Tsy efa vita ve zay zavatra nataon'ny dokotera tany sa ho vie zareo ny lasa tany? Alina tamin'izany le niatso anao iny ka tonga teto matso ny polisy saigitara loatra. Tena milalao fiasa ry zareo e. Aza de mitena zany re ianao Monsieur Rive. Niasa rotany lalana koa ny zao mety nanahirana zareo e. Misy an'ity tanàny ty koa somary mitokatokana sady sarotsarotra hita ihany ko. Fa raha izay fotoana nasaiko ny tsony vangan'izy ireo zay kosa nge tokony efa tonga efa ela ry zareo e. Eny fa na de hoe mba nahavonjy ny aimbady aman-janako fotsiny azy e. De tsy mba afaka hifoy eo iresaka amiko tsony zany mory zareo reto. Tena mahonena loatra no mahita ny voangy sy tikibony. Marina moa. Mangina Monsieur Rive, mitony ihany aloha ianao e. Kibo efa enim-bolana ene io ry dadamanana e. Mahontsana eny mahita anazy io e. Na de zany fotsiny ary. Eny e, tena mampalahelo ane zao zava-misy zao Monsieur Rive. Nefa moa zany tsy maintsy miatrika tsika ko ho jereny eo fotsiny ary ve reo. Tena miangatra loatra ny fiainana e. Tampotampoka eo de ledika le masandro namisapiratra fatratra teo anivon'ny tokantranonay. Ary angamo mbola tsy nampilaza ny fianakaviana Monsieur Rive ka. Tohatra mbola tsisy olona tonga mihitsy mantsy nefa efa miariva ihany koa ty ny androko. Efa nampilaza azy ireo aka. Anao ihany fa tsy misy afa-tsy neny any ambanivohitra neny mba eto e. Any ampitan-dranomasina ny daholo mipiraitam-po amiko rehetra. Ka ahoana moa natongavany ety vetivety. Neny nefa vavy antitra ohatran'iny tsy ho tafakatra ty mihitsy koa. De ahoana zany amin'le fianakaviandry madama raha Monsieur Rive? Fa fanga zareo tsy nilazainao? Maty tsy mba nahalala an'izay havany akory ane vadiko io e. Ay moa zany tokoa izy io. Niakany mpitaiza zazakam-boto ny toerany mandra-palehibeny. Mba fanindrinany mba hita sy afantatra na de nisingany ray amin'izay nipirany aza fa indrisy tena lasa izy. Tena mampalahelo tokoa zany Monsieur Rive. Zay mihitsy. De onjonjo tsika sy ianao samy rereto zany reto razany retoko. Ny atsika ny tanàny ty mitokana kely tsy mba misy hoe mpiara-monina fa mbola lavidavitra kely efa ho tafavoaka any amin'ny arabe any vao mba bebe olona. Sioka. Fa mampety zavatra koa zany ry dadamanana. Fa ahoana Monsieur Rive mampety zavatra ahoana koa? Tapaka ny hevitra fa eo atokotany eo no alevina izy mianaka. Izy telo mianaka mantsy. Ahoana tsara? Zany hoa. Iantso any eny avy eo de laza aminy fa tsy hoentina ny ampasan-drazana izy ireo. Aleo eto izy ireo no alevina de mba miray tanànamiko eto ihany. Or Monsieur Rive, tena sira amin'izany ve ianao? Eno hoa. Ary hevitra efa tapaka ny anazy zany. Tena tsy mahafoy anazy ireo aka. Raha mba eo atokotana izy mantsy de mba afaka vangivangisan'andro. Tena mampalahelo koa raha Monsieur Rive ty ka. Tsy mametsiny azy aloha amin'izany eritrerina zany nefa atao ahoana koa no andevina olona ao atokotany zany. Sioka.
tena raza aloha ohatrany tisan'izany mihitsiko. Nefa moa izy ihany io e, aza raha teo koa moa tanàna. Afaka manampy anahy amin'izay ve ianao e? Oay, tena azafady fa variana kely amin'ny Messierivo. Hoe ahoana ozy izy Ramose? Afaka mba manampy mba andavakeo amin'izay ve zany ho ahy ianao e? Ny androko efa miariva araka ny teninao ihany. Ory Messierivo de tsy hampaninona ve zany? Ahoana raha misy malala amin'izany eo? Vady amanjanako aneno aleviko hoe sady tatiko ny toerana nafaty azy ireo, maritiora ny tokantranonay izy ireo. Le tao akibony aza tsy mbola nigoaka ny tsiron-drononony tao tokantranonay akory. Ka leo izy ho eo de mba eto amin'ny tanànany ihany e. Eny ariko, rehefa zay ve moa ny tapako ao amin'ny Messierivo, inona tsony no azoko anoherana azy fa de andeha za tsy izy ara. Ndao. De zao ve ianao Ronjaka vao malala mody? Zao ny 2 andro. Vao tonga koa vera ngampanty de menimenina ny tsenana azy a. Ka tokony hitsenanao amtsikitsiky indray. Niala teto ianao nilaza fa 2 andro ny asanao. Herinandro androany izay ny alanao teto iny. Atsona koa amin'izany tsy mandray telefona mihitsy. Raha tsy izany indray de maty ny telefona. Ishi, kalma moky. Mbay, tsy mianiany aminao any ary Ronjaka miresaka aminao e. Fa misy mianiany aminao koa ary ve e? Ohatray le ty e. Ary hatraminao vina koa moa ianao ty manao amin'ny firesaka ohatr' izany amiko. Ka ianao ohatra masosotra e. Sika. Tsory fotsiny rehefa efa misy vehivavy afa nasolonao any e. Fa tsara mbela tsy fotsiny sisa mody iverenanao eto amiko eto. Efa tsy pahatra sisa. Inona ndray ary ty? Fa raha mba tsy manao ohatran'io moa zao ry ary ka. Fa mbola tokony anao inona indray ary ahy e. Tokony mbola hipitaka amin'ny ataonao. Ishi, ka za kosa ny ty vao miditranotranto de menimenina ny tsenandria e. Tsy mba velandriana zavakory sady tsisy an'izany fa mangina moa e. Fa taiza fotsiny ary ianao e. Sahirakirana kely tamin'ilay client tany afa nisy problème kely zay izy ireo de tsy afaka nody tamin'ilay niteneniko andrio hoe après 2 jours. De lasa sady nanitatra ny séjour ihany moa zany mandra-pilamina le olana e. De sahirana tamin'izareo tao foana fa sady nanampy namaha le olana izy ireo koa. Tena zany ny marina? Zany akia, ary mangina amin'izay moa e. Io ambola latabatra io ny sakafonao raha mbola ihinana ianao fa za efa nihinana. Firy andro izay mantsy misy sakafo miandry anao foana io. Na tsy haiko akory aza hoe roviana ny fotoana mety hatongavanao. Zay fa atory a. Bonne nuit ary malalako e. De aza malahelo be ohatran'io tsony moa e. Kony a. Raha mba hainao mantsy vady malalako fa niafina polisy fotsiny aneny nataoko izay herinandro zay e. Saika ratsy le afera farany teo iny fa saika tsy tafatsoaka. Ny sasany tamin'ny kama aza moa lavo ny zalamitsiko. Tsy maintsy niezaka nisirika mihitsy aloha fa namahy be ny tany tamin'ireny. Fa ny valifatin'ny reny akama maty ny pirandreny kosa aloha mimanatsara lisany. Tena mila mipetrapetraka mihitsy aloha tsika ary zalava mbola mamahy be mpisitra amin'izao. Nanako be kory mahatsika tamin'ny farany teo reny. Mbola nitsika tamin'le zoky iny aloha vitana fa raha tsy zany efa tokony nanaraka an'ireny tamy mihitsy koa iny. Fa na zany aza nampalahelo koa aloha reny akamatsika maty reny. Tsy maintsy mamaly faty amin'ireny tsika. Ary zay tratratsika tsy tiantsika ohatrany hatramin'izay mihitsy. Sady reny akamatsika lavo reny foana koa ny mahatonga antsika mamono olona ankehitriny. Indrindra moa fa raha misy mpiratratratsika to de mahita fahisana tsara mihitsy. Eny e, fa aleo aloha angingina kely io raha io fa mikaroka be koa mantsy reny. Rehefa afaka izay miverina manapoka amin'ilay be indray tsika. Sura nanapatra mara zany e. Sura.
Tena mahaontsa mihitsy koa aloha raha miserivo ity ka. Aiza ve dia isaky ny avy niasa avany izy rehefa hariva dia ohatran' izao foana. Dia sady amin'izay koa eo amin'ilay toerana nandevenana azy telo mianaka io foana izy no mipetrapetraka dia mitomany eo foana indray koa avy eo. Voanga alaiva ka. Tena laiva fa tsy vitako tsony ny miaina lavitra anareo. Tena malahelo mafy anareo. Andro ny tsy malala ny tokony isaina dia ho tonga ny vahinkelytsika. Mino fa tadidinao zany a. Kiady letse. Kiady. Karakalo tsara letse ny zandro lao a. Teraka androany angely ety izy ny tena mariny. Tena manana namana amin'izay ngela androany. Kiady. Andreny esto. Tena manomboka mirediredy mihitsy raha miserivo ity a. Eny. Mbola tsy afaka mikarakara anazy aloha data fahakiniko aminareo sineny izy a. Efa teo any aminareo fatratra koa ifakahita aminareo indray fa mbola mila mahafantatra an'ireny olona navandoza tamintsika ireny a vao tena afaka miala ity. Ary tsy maintsy fantatry ireny na ho ela na ho aingana. Efa mikarikazo ireo foana ny polisy. Sivoka. Efa misy inona na dia tsy fantatra aza ny endrik'ireo mpanafika antsika tato izy. Misy jiolahy indahany karoan'ny polisy any ary mety toy izay koa ny namonanareo tamin'iny. Inona reny ataoko Andriamanitra? Ho avelo ihany ve miserivo ity sa hoe tenenina hoe andao amin'izay raha misy hiditra any an-trano? Tsy resona anara'ilay zanantsika ary vanga. So ovainao mangingenao fa hoe tsy eo tandreminao ane zany. Tenenina anio kiady a. So ovaina ny anaran'ny zazakely fa efa izay ny fanarahanay a. Tsy resy. Raha miserivo a? Miala tsiny manelingelina anao fa sao dia mba tokony hiditra any an-trano amin'izay aloha ianao makaina kely. Avelao aloha mba resaka kely amin'izy mianaka ary tatamanana. Efa hariva be aneny andro miserivo e. Androany aneny tonga ny vahinkelinay e. Tena mirediredy miserivo. Tokony androany nisy tomanin-jaza indray tao an-trano nefa amin'izy ireo indray tonga ny vahiny ka tsy rary ny very mba hiresaka kely amin'izy ireo aloha e. Mila farana tsara izy fa na tsy afaka mikarakara azy ireo mivantana ary ataoko fa afaka miteny azy ireo izay tokony atao mifona koa. Sivoka. Nanjakan'ny fampiresahana trano foana ny tokantranonay e. Ary isan'ny tena nahitany hafasambarana zany tatamanana. Eny miserivo fa na dia izany aza efa maty anie zareo ao e. Isy vahiny ho tonga ahoana tsony indray koa moa zany fa dia efa rera-tsaina loatra koa ngamby ianao aty miserivoko. Andao miserivo ao mitsangana dia andao hiditra any an-trano. Ao mazaho toerana miserivo dia misakafoana aloha ianao fa efa vitako ihany koa ny ilay sakafo e. Avy eo dia mandeha matory ianao fa ohatran'ny reraka be fahitako anao tiako. Tena ohatran'ny tsy ahinana anie zary tadamanana fa tonga dia atory angamaka. Dia atory tsy sakafo kory zany. Ie. Chérie. Dia zao ve ianao vao tonga Arinjaka? Tena azafady akia. Tena mbola raikitra kely tany amin'ilay asa tany a dia efa niantso anao hatramin'ny atoandro. Andro efa amin'ny 5 izao. Tena azafady ho tsy fananiko anefa raha ny sitrapoko aza dia lendrivo niantso iny mihitsy dia efa teo ahy e. Raha nahafaty azy zany izay nahazo atato dia efa matirery tato aho fa ianao tsy anteheranako. Fiary kosa efa mba nanao azafady amin'ny bandy. Mifona fa sendrany tsy nahafahana nanotrany e. Inona koa no zany eo e. Ny anao efa tsy firarahina. Zay indray. Fa inona aloha ny tena nahazo andry tato e? Anga mbola mahaliana anao zany? Ndry ity koa dia manohatra no reny olona raha tsy hinady reny mihitsy ka. Aiza ve dia nifa mahaly amiko foana no mahafinaritra. Ka ianao anie masosotra e. Ka ahoana ary zany ny tsy haliana e? Vadiko anie ndry. Mba mbola ho sokatsiana ho vady azoko.
Le ty fa iary ve maninona indray iaro foana ny ianao eo akila zao a nandeha tany amin'ny dokotera zany ry hafahafa tato zany na tsapa-tena nandeha tsara mihitsy ny ana dia tsy nirarahinao aza sioka aiza ve ka mandefa mesazy anao dia tsisy valiny tsisy ninninona sao ianao vao miditra anotrano na dia niteny fotsiny aza hoe mbola tsy afaka mody tsy nataonao akory indrindra mofo mba hoe nanome sosikevitra ny andehanako tany amin'ny dokotera ka aza mitady anadiovan-tena ntsony ianao ronjaka azafady tena nahoana zao ny tany amin'ny dokotera tany zavatra tena nahafaly zavatra tany saingy vao nahita anao dia tosirena indray indray fa tena tezitra be amiko mihitsy ve zany ry fa pozipoziny olona faly aminao ve zany za io inona ary no ataoko mba tsy hatezitra ndry amiko tsony ao fa honerako aingana tsisy raha leo andeha atory amin'izay ka ny andrianao fotsiny no nataoko teto sisa dia izay fa efa avy ny sakafo koa dia tsy mba niandry akory zany ry vao ny sakafo iandry anao olona tsy fantatra na hiteny indray rehefa tonga avy any hoe efa ny sakafo tany ivelany tany dia mba lazao ary aloha le tany amin'ny dokotera alohan'ny andehanandry atory mbola tsy nolazaindry hoe inona marina ne mitoejajaron-jaka telo volana izay fa soava mandry ianao tena marina ve zany ry aro tsy mivazivazy ndry sioka tena tsy nirarahinikalatsony koa fa ny lalany ihany ny zorany le ty eny aleo rapitsy rehefa tonindray ny tambatambazina fa tena mba reve kosa zany vaovao zany ho tady amin'izay zany laranjaka akle Tatamanana ahoana Monsieur Rivo tsy maintsy hidina any ambanivohitra any amin'ny mamary Tatamanana dia tena izay zany ve ny hevitra farany Monsieur Rivo so mbola misy hevitra hafa ihany kosa aloha mba hijanonanao eto tsisy tsony efa hainao ihany ny olako tamin'ny asa iny ka voaroka fa tsy mahavita ny asako tsony noho ny alaheloko ny vady aman-janako satroka aza eo amin'ny nandevenana azy io foana fa tsy voakato mihitsy ka raha tsy tara dia tsy lasa miasa mihitsy na tonga ny ampiasana koa za dia niody ihany ny masaka ao an-tsaiko tena raha koa anie le anao Monsieur Rivo dia iny zavoaroka efa ho 3 volana iny zay ka ianao koa ne zany tsy mba nitady asa akory tao aorianan'iny ka efa haiko ry Tadamanana fa ohatreny ihany no ataoko na hita asa eo aza ka naleko mihitsy aloha tsy nitady zao nefa ty foanatanteraka ny eto am-pelatanako vola 2 alina sisany mba ty amiko angalana an'izay fre andehanako any ambanivohitra izay dia ho atao sakafo kelinao raina 2 andro eto dia ahoana zany ny amin'ny trano Monsieur Rivo raha ohatra ka hoe andeha any zany ianao ko tapaka ny hevitra fa ampahany faintiry Tadamanana ory Monsieur Rivo tena efa mba nidinidinianao tsara ve zany dia ahoana zany ny amin'ny vady aman-janako milevinao velany ao ve efa nitsainiko tsara daholo zany ka sioka tanànanay ty teto ny safidianay akaninay ka ny tenako ny miala ety vetivety fa izy ireo mbola mijanona ka ary tsy maintsy mbola iverina ihany ka fa tena tsy misy tsony aloha ny vola dia aleo mba atao fidiram-bola kely ty trano ty sitra ny ahery Tatamanana za koa mba hiezaka ny ary miadana any ambanivohitra any rehefa hampiverenako aty indray ny eo an-tanako dia miverina eto amin'ny akaninay eny raha Monsieur Rivo ko zay hitanao fa mety ihany moa za zany moa zany dia manaraka ny hevitra fotsiny foana eto ihany fa tandremo anie Tadamanana tandreminao miteny an'izay olona mipetraka eto hoe milevinao atokotany eo vady aman-janako ary aza vela isy andendeha mihitsy koa eo amin'ny faritra misy azy ireo io mahazo matoky ianao Monsieur Rivo dia raha mety Tadamanana dia aleo mba miandry kely ny karamanao amin'ity volany ity tsy maninona tsy aza misahirana zany ianao Monsieur Rivo rehefa mbola mihinana fotsiny any eto dia efa ampy aloha izay ianao azy ty moa mbola tsy manana ko sotranao Tadamanana dia roviana zany raha Monsieur Rivo ty no andeha ka
Ary rehefa avy eo ihany ka fa misy olona nofany trano mbola ho avy eo dia miandry an'izay azo aho vao mandeha. Allo, Tatamanana? Eny Mesy Arivo, izy indrindra ty. Fa ahoana ry Tatamanana zany zavatra an'izany a? Tena misy ve? Le lazain'le mpanofa trano ve? Sa hoe le inona zany? Zany mihitsy ka. Ka tena tsy haiko anery Mesy Arivo fa lazainy zareo fa hoe hafahafa foana hono le tranoko. Mpanofa efa telo niaraka tamin'le vao niala omaly teto reny zao ny tsy tamana tao. Mba tena mahagaga mihitsy anie zany e. Dia ho sanatria mitombona ve zany? Le hoe ny lazainy zareo fa misy lolo ve? Ie, ohatsy ny toa sarotry noho zany Tatamanana ka. Afrina nipetraka tao avy tsy nisy an'izany dia... Ka na za koa zany hoe Mesy Arivo mba gaga e. Tena mbola zava-baovao be mihitsy zany nefa mpanofa trano efa karazany telo be zao ve nefa dia miteny an'izany daholo. Tena vaky mihitsy ny lohako aty ka. Sioka. Zara raha maharitra 2 volana akory ny mpanofa ray dia miala. Sady amin'io ane Mesy Arivo ny tena mahagaga dia mitovy daholo ny zavatra lazainy zareo e. Hoe misy mandehandeha zany hono ao an-trano amin'ny alina dia misy an'izany zazakely mitomany zany koa no tena gaga ihany a Mesy Arivo a. Tena mba efa niaina rery tao ihany ary Tatamanana. Tsy mbola nisy zavatra ohatran'izany nianako mihitsy tao. Ka sao mba sanatria kosa Mesy Arivo hoe le vady aman-jana koa ihany no mandehandeha amin'ny alina ao. Dia misy avelon'izy ireo zany ao an-trano. Salany tsy mino aho ka. Nisy ve zany dia naninona ny tsy tamiko ny nanaovan'izy ireo fa rehefa olona hafa mihitsy indray no mipetraka amin'ny trano mitrango zany. Ka sao mba tsy tokony nisy olona fipetraka ary ao amin'ny tranonareo ao Mesy Arivo a. Mety izay angamba ny zavatra tadiavin'ny zareo ko. Mety mitombony izay nefa toa sarosarotry noana ihany a. Izy ireo mpanofa niany any aloha fa raha mbola tsy tamanao izay mpanofa tadiavinao a, izay vao tsy hampahany fahitsika tsony io. Tsy efa ampy ve aloha ry ary ny etan-jaza ireny a? Diso betsaka loatra indray azako. Zaza mbola ao ankipy ve nama dia efa azahoana zavatra be da be oatra ireny. Otry, fa heverinao fa rehefa lasaka indray izy vao hikoropaka hividinina sininy eo ianao. Efa enim-bolana anie io kibokiry nizaka e. Ahoana moa tsy efa iomanana amin'ny zavatra rehetra ilaina amin'izany? Arazako zitina kely ohatran'io ka. Te ilahady amiko indray zao kala raha tsy inahady io. Efa fantatro mihitsy. Si Kay, fa raha tsy manongo marary be oatra zany. Efa hita fa zany ny marinako. ataovy eo ihany ary. Ary ao fa angina e. Fa zao marina ho ary nizaka. Ay, ahoana? Tonga tao marina ne madama Rasoa tompotrano maly e. Ha? Ie. Fa ngamo efa tokony andoha fa-trano tsika zao. Fa tsy ny tamin'ity volana ity ngaly analoha farany iny moa. Eny e. Fa tsy resaka hofa-trano anie na tonga avy tao e. Fa resaka inona indray? Ilainy hono ny trano. Sioka. Hoatra ilety. Fa ilainy tampoka ahoana koa ary zany. Otry, aza ne io dia izay tiana tao e. Rehefa hoe ilainy ny tranony dia ilainy. Zany hoe mila mitady trano vaovao zany tsika sy ianao. Tsy lety. Dia hitady trano aiza indray zao tsika? Any amin'izay ahitanako. Omendray volana hono tsika hitadiavana e. Aleo ankoranga ny tranony rehefa izay ny tiany ka. Alaina rony be. Mitady zany. Dia aiza zany tsika nitady? Kalma ndre e. Tsy maintsy mahita ao anatin'indray volana tsika. Kalma fotsiny. Nzaka, nisy trano hitako izay marina any. Misady? Ieko. Le izy aloha kisendrasendra be nahitako azy e. Fa nisy rangandresaka tamina olona izay hoe manana trano ahofa. Dia natoniko izy avy eo
tena nytaniko dia efa nentiny tany amin'ilay trano ary any e. Aiza, mba tsy ela amin'ny zavatra hay kosa nareo zaniko. Fa le izy aloha tiako be, mangingina, milama sy ny sisa e. Ka rehefa mety amin'indry dia tsy maninona norma izany. Eny e, tonga dia aleo any mihitsy ny lesy a. Dia tsy mila mijery an'izany intsony kosa fa rehefa malalaka indry dia miverina any dia resao ilay olona. Za koa mbola sahirakirana kely dia tsy dia afaka mivezivezy loatra. Mety izany e, sady ela koa moa ve eo antenaina amin'izany eo. Zay indray rakibo zay. Si, zaho aza ataonao an'izany rakibo izany fa tsy tiako ka. Hita va rakibo e. Maty ke la maty tsy hita anjanaka eto koa rany za fa milamina aloha ndry. matsiravina. Fa faiza ihany ry aro, tsy efa fiefakady mive za ry nga nidirana avy eny amin'ny arabe niditra taty fa toa mbola tsy tonga ihany le ty. Vao fiefakadiny koa ve, ela amin'io mandeha fiara io ve dia memenina eo. Tsy ka ela loatra, mba efa reraka ihany koa any mamily an'ity fiara ty. Ny fotoamana ny entana tankeo anga hiverinareo fa tsy manderaka be. Efa akaiky re a, efa ao aloha kely ao. Zato ohatrany tsisy tanàna mihitsy eny e. Mba taiza ary nahitanareo antony toerany tony. Njaka rangaza memenina eo ka, makaleo be. Fa ohatrany tena ho ratsy any ity tantara ty e. Marina tsy taty ilay nanafihana nanaovana opération iny. Tonga Otry, fa inona koa ty mahazo anao e? Tsisy ka. Fa tianao ve le trano? Eno a, ka efa hoe io le vavahadiko mbola ao marina ve le trano. Inona ary ty? Tena ohatrany tsy mety amiko ry ariko a. Ohatra e, fa tsy mety aminao ahoana koa e. Aza dia mety alatala ry njaka. Trano mbola tsy nidiranao akory ko tonga dia tsy mety aminao sahady ahoana? Sioka. Nefa amin'ny fomba ahoana moa no tokony hitenenako ny antony tsireveko an'ity trano ity. Aleo aloha raha eto fotsiny. Takizay koa mijereko meloa ihany ity trano ity ka. Za ve nanam-po hoe atimy le izy. Fa inona tsy ampidiran'ny njaka le fiara e? Oay, variana kely fotsiny aka. Le vavahady nefa mivoa e. Tsy azoko mihitsy ny ianao ty. Tonga rangaha dia ato izany aloha. Mitady mindalana indray dia miala avy eo. Sady lera zoko sisa tsy maty nahita amin'iny koa tsy atadidy ahy mihitsy. Angaha iny nahita ny tavako. Sioka. Manao ahoana nareo tompoko? Salama dada manana. Orin-jaka, arabain'ny olona ny atsika e. Fa inona mihitsy ty mavarimbarinanao tamiko ty e. Ohatray. Azafady zoko be. Salama. Dia aiza ny tompo-trano? Dada manana io foana no resaka tamiko. Tao hoe efa tsy aty tsono no mantsy ny tena tompo-tranoko. Fa aiza? Any an-tanindrazany an'izany hony e. Dia izy ny tompona andraikitra fenao amin'ity trano ity izao. Sady mpiandry tanàna koa izy. Kosa. Zay vao azoko ny haiko le ty. Tsy azoko. Nafana be fotsiny ateo ka. Tena misaotra betsaka dadamanana. Tena misahirana amiko mihitsy ianao. Aiza ve dia tonga dia te amin'ny taxi brosy tety mihitsy. Tsy saorana re zany le seriva. Iza indray ara moa zany ny verinao fa dia ho sahiraniko e. Ianao any mba fianakaviako me seriva e. Anao ihany koa fa tsy manana nizaniza tsony koa mantsiko. Ka zay mihitsy ny teny isaorako anaoko. Dia nanahoana ny amin'izany mpanova vaovao zany? Nanaiky ny tsilo amiko mihitsy izy ireo. Manina moa mbola tsy niteneniko anao. Efa niteneniko le mpivady kely tao hoe tsy eto toerana mihitsy ianao dia tsy sisika nahitanao akory zareo. Fa araka le resaka amin'ny fanaovantsika iny dia tonga dia hoe aty amiko any zany zareo mandona hofa-trano dia avy eo alefako any aminao fotsiny. Tena leo mihitsy ry dadamanana ny ohatran'izay aloha. Raha eo amin'izy ireo koa mantsy dia
tsy maintsy makany an-trano indray nefa alahelo an'ireo vady aman-janako eo indray dia alaina ny ala ao sady izy ireo koa tsy haina mbola haritra eo na ahoana. Ka rehefa nety ihany aloha zany izay dia aleo entina amin'izay ihany Mesy Arivo. Ary inona aloha zany nahatonga anao niakatra tampoka aty Antananarivo e? Andeha kely eo ny amin'ny Braonsandara io e. Ay, Anontaniny amin'ilay fivoaran'ilay raharaha nahafaty amin'ny vangy mianaka kely Tsikady iny. fa angamo Mesy Arivo tsy efa hoe miantso anao indray ry zareo raha ohatra ka tratra le ahihina. Ela loatra ry dadamanana. Efa ho 6 volana nge zay e. Dia aiza ve dia tsisy vavaony amin'izany mihitsy. Ka le mpitandro filaminana sy le fiasany koa anie tsy tatenaina mihitsy e. Fa zany indray ry dadamanana tsy manaiky raha tsy hita ny olona navandoza tamin'ny ankonako aho. Ary tsy hamelako raha tsy mizaka ny ngediny ny anako mihitsy. Zay. Tsy mety zany raha Mesy Arivo. Tsy aleo ve rehefa tratra izy dia lalàna no mahay azy. So dia anaonao foana koa mantsy ianao sanatriako no... Ka tsy moramora anie dadamanana ireny nataony anay ireny e. Tsy rariny koa ary tsy maintsy mamaly faty aho. Ka izay mihitsy anie io voateneniko anao io e. Tena tsy mety hoa zany Mesy Arivo a. Tsy mety zany e. Namono mivady aman-janako izy anga mahalala hoe tsy nety sa ahoana. Dia inona nefa zany ny ahasamihafanao aminy raha sanatriaka hoe avandoza aminy eo koa ianao Mesy Arivo? Tsisy ka fa mba vitako fotsiny valy fatiko. Mesy Arivo a. Tena mba saintsainy tsara ihany aloha e. Rehefa nankinina amin'ny polisy ihany ny fitadiavana azy dia aleo mba ho an'ny zareo hatrany farany Mesy Arivo a. Ka rehefa miteny amin'ny fotsiny zareo hoe fa tratra le olona dia tsy maintsy ataoko izay ahazoko azy hanaovako ny valy fatiko e. Tena te atory aho zany nefa n'ity film ity koa tsara ery. Ka aleo andeha atory sady efa mifolo alina kay izao. Dia tena variana teto nefa ny efa nanomboka tamin'ny film teto anoloan'ny fahita lavitra teto. Mba enjana indray koa iny ka. Hitako nefa tena te atory be mihitsy fa isan'andro ohatran'izao efa any amin'ny lanitra fahafiry. Aleo piana mihitsy ny ity dia andeha hamonjy fandriana amin'izay e. Dia matory rery indray moa izany fa nizaka dia tsy mody eo indray hono raha tsy rapitso. Tsika rery indray hono ankizy izany ary pisy kely ny matory atao nefitra ato androany aloha. Ary aleo aloha idiko ity farafarany ity. Kay! Fa manina koa ary ny dedakana be ohatran'izany ny kibon'ny eny e. Malahelo an-tadako. Oji, fa tsy efa mivonoko angamoa ilay tele teo. Nefa maheno feo mandeha ihany anesa zany e. Sasa amin'ny efa rendremana dia... Tena izy mihitsy izany ka. Aleo hoe jereko any. Ry lanitro? Tena miverina mandeha ilay izy nefa efa mivonoko tsara izao anie teo e. Tsy azoko. Ary misy feon'olona mihe zany. Ohatran'ny hoe olona mijery an'io tele io sady mihe. Ohatran'ny tsiray mantsy ilay feo fa roa angambany. Aleo piako ity dia andeha hiverina any anefitra ka. Tena lasa matahotra zany. Sioka. Zahi. Aleo tonga dia matory fa ohatrany efa tena manofy ampitsanganana ka. Fa toa ohatry misy olona mandendeha any an-dalantsara an'izany. Dia manitro manofy ary ve zany sa ahoana? Dia inona indray koa? Zazakely mitomany. Dia zay za. Tena atao trano anto mihitsy izany feo izany ka. Fa ahoana ary e?
maraina ihany tia ny andro fa mba inona loatra ary le tamin'ny alina reny toa fa tsy azoko izany mihitsy indrindra moa fa le feon-jazakely mitomany iny so mba misy tian'iny ambara arany tamin'izany tondra voako ity ka fa tena tsy nofo kosa aloha reny tena njaka izany miantsoantso be any ivelan'izany fa loza aleo aloha andeha voaina malaky ho avy re efa tia fa efa mifiry koa ve zao ry ary mbola tsy mivofoana ny trano ka resy toro-maraina re ahy miaiko ny toromasinareo koa ka andro efa misivy zao ary raha zao pozinao zao tena voataitra mihitsy ianao ka efa niteny anao fa resy toro-marainako gaga ihany miditra ny vavahady ery to mbola tsy mivoha ny varavarakely manontany any dadamanana ato mbola tsy nahitanao mihitsy koa hony izy noveriko hoe naninona tato any ianao ay ve mba mampanahanao ihany ny amin'izany ohatry averiko foana fa vadiko any ianao ry ary indrindra fa ianao mitondra voky io so iverinao fa inona mihitsy ara ka tsy asa sanany aminao iza moa mahalala raha tsy misy iraraiko anao ary tsisy atony tokony mbola iresako trano aminao koa anie Sivoka amin'ity trano iraisana zara raha hitoeranao ila adindray ianao io vo maraina loatra ary ka mody lazaina fa mila ady foana rehefa milaza amin'ny marina lasa saina be anie madama kely zany oay azafady madama sao dia nanelingelina anao aloha fa miala tsiny tsy maninona dadamanana ary ianao tena mazoto mikarakara an'ireto voninkazo reto rehefa le mba tsisitsisy atao iny dia aleoko mikarakara an'ireto fa tena tian'le ramose tompotrano be zay koa mantsy izy reto anie anga hitako nitao voakarakaranao tsara ery izy retoko tena mahasarotiny be anazy mihitsy ireo madama kely fa naninona nefa miteo amin'ny faritro ihany nambolena voninkazo ohatra hoe ery malalaka be nefa tsy mba misy na dia tamingam-boninkazo anankiray akory ary ka ny tena marina aloha madama kely dia tena tsy haiko loatra mety mba nanintona azy fotsiny angambo reto voninkazo reto dia reto no mba tiany nambolenako izay marina angambany fa inona hoa zany le malasalasa saina be amin'ny madama kely ty dadamanana koa ka ianao anie madama kely dia tena variana mihitsy eo ianao dia mipetraka fotsiny eo efa ela be anie za madama kely ny nandinika anao fa ohatra ny tsy aritro dia farany any antany anao ko ka hitany dadamanana ahoana madama kely misy zavatra mahalasalasa saina mihitsy no amin'izao sady ohatrany misy zavatra fahafa zay le izy zavatra fahafa fa inona madama kely azafady aloha fa ohatrany hoe be fanontaniana be koa fa raha tsy lazaina nefa dia tsy maninona koa tena dadamanana mihitsy ny arangamba ny tena horesako an'le izy voalohany aloha fa ohatrany mbola tsy te hiresaka an'le izy aminjaka indrindra moa fa izay mbola famaly kely tankeo eny ary dia lazao re madama kely so mba misy azoko anampiana amin'ny madama kely any koa mantsiko no ka tsy izany ho ary dadamanana fa misy zavatra hafahafa be izany eny tatao trano tamin'ny alina tamin'ny alina hoe fa nisy inona madama kely ka rehefa nandeha tory iny dia dia inona zany zavatra enonao sy ny ainanao tao alina zany ry madama kely ka izay misy nene io mahalasa ny saiko io iresaka n'izany aminjaka raha iny toetrany iny tsy izany indray no lazainy fa hoe efa lasa daly eo dia tena mahagaga mihitsy indray koa zany madama kely
Fa tadamanana nga tsy mbola nahare zavatra fahafa hoe efa nitranga tao amin'io trano io mihitsy ohatran'izany tena mbola tsy nahenao madama kely a. Enonao milaza an'izany mihitsy zao vao tena zendrana mihitsy ako. Dia tsy haiko rery tadamanana, sa ve hoe nanofy a? Nefa ohatran tsy mihinao hoe nofy an'ile izy fa lozako kely aloha ianao fa andeha hiditra any an-trano hanao zavatra Eny are, dia mazotoa madama kely a. Sioka. Tena izay mihitsy indray ary le trangan-javatra efa nitantarain'ilay mpanofa trano fandimby tato. Loza fa efa manomboka mitranga an'ireto mpanofa vaovao reto indray izany le iziko no ka tsy efa ho ela akory ary ireo izay ve no efa hoe andeha indray raha izany. Nefa mbola tsy ampy iray volana akory ary anie izany nahatongavan'ireo teto Le mpanofa teo aloha teo moa izany a, efa mba ho 2 volana teo nipetrahany tato vao niaina an'ilay zavatra fahafa ohatran'izany. Riaro, fa inona misy ty mahavarimbarinanao foana ty? Tsisy ninina ka. Aza mba mampiresaka so heverinao tsy mandinika anao ary Fa inona koa moa voadinika ao eo Fio anao varimbarina tsy hoe maninona ioko. Salama tsara ve aloha anao sy ny zazakely? Sa misy inona mihitsy ka? Sy injaka koa. Zandray maninona? Ianao anie zao tsy mazavazava eo Tsy hoe maninona sa maninona. Ary efa hatry ny maraina mihitsy eo Za mbola tsy niteny fotsiny. Ka maninona? Fa avelan'ilay teny ary ve aloha sasa tsy Teneno izay tianao tenenina ary. Ka ny tena marina misy zavatra tsy mampandra-saiko mihitsy Rinjaka. Zavatra tsy mampandra-saina inona indray ary zao zany? Ka nisy trangan-javatra hafahafa be nelesy tato an-trano alina Trangan-javatra hafahafa? Aza vao aloha Sao ary Ohatray? Fa inona koa zao mbola mampime ala amin'izany? So mba tsy zakandry ary le mipietra drery. Zany ve dia mba hitombona le tsy Zany mihitsy koa anie nefa saika tsy hitantarako an'izany tamin'lahy mihitsy Zany efa niteny fa tsy mety amintsika ty trano ty Raha nanaraka ny teniko zao Mangina koa ela rehefa naniany ana fotsiny makamo. So manofo marina azy ndria. Zany ve ry ary dia hitombo. Mba efa natory taty ihany afa tsy hoe mbola mihitsy akory. Nefa tsy mbola nisy zavatra ohatr'izany mihitsy hatramin'izay fotoana natoriako tato izay. Ka izany mihitsy koa anie le mahagaga anahy Maninona raha mikozy fotsiny hoe malahelo anahy. Tiandry hody isan'andro Njaka koa ka mbola mahita hivasivasiana foana makaleo be. Hita fa zany ka. Dadamanana Ahoa zay madama kely a. So mba afaka irahako kely anie ianao Eny are, mba sy vetivety fa ho avy aho Sao re Ahoana zay madama kely? Mba irahako kely ianao andeha hijeriko faferian-tsena ery fa tena efa tapaka ty. Kifafa? Eny are, aleo fa hijerevako ianao madama kely Misaotra meloa re dia tia vola? Vetivety fotsiny madama vetivety fotsiny dia tafaveriny eo. Eny re ao an-dakozia ao ihany jerena rehefa tonga ianao fa hikarakara sakafo. Madama kely voaray izay.
eo amin'izay dia andro loaka ka. Ny fafatrano moa izany rehefa avy eo indray vao tohizana fa leko fafaza tapakako. Aiza moa ny antso teo? Ay, itseny ka. Lanitro? Zandray? Tena zandray le feon-jazakely mitomany. Tsy manofo tsony mihitsy kosa ka. Andro efa amin'ny 7 maraina ve zao? Dia inona ary ny dikan'izany e? Sady afa ny anevitra any ambadika any anie zany e? Aleo tserena ihany aloha ka. Sioka. Fa aiza ary zany e? Ohatran'ny tsy dia lavitra. Andraso aloha arahako arak'izay efa henoko azy an'izany ihany. Tena ato amin'ity hevitra ity izany. Andraso hoe henoko tsara. Tena ato mihitsy. Ary toa tsy mety mivoa koa anefa n'ity varavaran'ity e. Ary ohatran'ny misy olona miteny anie ao izany e. Eo moa e, mangina ny zanakineny mangina moa e. Razako. Tena misy oeto ary an-tongotro. Oje, madama kely a. Fa ino ty mampiazakazaka be anao mivoaka avy any ty? Dada manana, tena sofa tonga ianao. De mitony aloha madama kely. Sady ianao anie olona be voaka be io ve de miazakazaka be ohatran'izao kono. Raha sanatria zany ianao ka nianjera teo tsy raha ve ny nahazo anaty eto? Ka efa tsy atao tsy haiko tsony anie zany e. Nety nitahotra loatra. Fa nisy inona ry madama kely a? Ao, misy olona ao an-trano ao dada banana. Misy olona ao. De aiza koa zao zay olona ato ry madama kely a? Jereo fa tsisy ninina ao, tsisy olona ao. Nefa ne de tato mihitsy le nahenoko le izy teo e. Nisy zazakely nitomany hoa de nisy feom-behivavy nampangina azy. Tsapako hoe tsy nanofo izany hoa zary dada manana. Eny e, ianao anie olona mitsangana be io ve moa ko hanofy? Fa efa nivaitsika anie le hevitra ry madama kely e. Tsisy ninina ato de tsisy olona izany akory ary ko. De tena tsy haiko tsony ka. Ary fananinina koa ary moa izany ty hevitra ty marina nidy e. Tsy mbola voainao hatramin'izay nahatongavanay tato mihitsy marina anie io ngamba fa ohatran'ny adinidiniko fotsiny e. Eny tokoa moa e. Nidy foana mihitsy marina moa kay moa zany izy io kono. Fananinina. Ary zay aza vao tadidiko fa niteny ianao tamin'izany hoe mbola tsy hitanao ny lakile an'izy io de nefa toa tsy mivanao akory rehefa hitanao izany. Ka tsy zany ry madama kely fa hevitra sarobidy be amin'le tompotrano zay ne izy io e. Fa ahoana? Nefa raha ny fahitako an'izao toa hevitra amin-jazakely angamba. Eny e, tsara kely koa aloha le izy e. Zay angamba no tsy hafoizany anazy. Ka zay indrindra anie ry madama kely e. Hevitra anjana mantsy izy tiako no. Ary tena ny angaliany fatratra mihitsy ny hevitra ny rehetrarehetra ato. De zay ny tena nahasarotiny azy. Tsy tiany ravana nefa de naleo nidina mihitsy rehefa niala tato izy. Sioka. Fa le hevitra kosa aloha tena tsara e. Tiako be ery zao io raha mba hevitra anjanako aza rehefa teraka. Tena tsara be le izy a. Jereo anena le fandrina kely ary. Ka zay efa lazaiko amin'ny madama kely zay hoe ny angaliana mihitsy ho aty hevitra ny kely ty. Fa raha tsy mampaninina amin'ny madama kely de aleo angamba aloha mba verenana hidina amin'izay ty hevitra tiako no. Raha tsy mampaninina anao a. Fa raha ohatra moa tsy mety de mba hajao ihany fa tena sarobidy be amin'le ramose tompony mantsy izy ty. Ay, tsy maninona rehefa idio a. Aleo rehefa afaka miresaka amin'ny fantana de angataka amin'ny ampiasako azy. Tena tiako mantsy izy io. Sy hitanao amin'izany? Dada manana ary zany ny arany jery an'izany olona izay anao tao izany.
tsy nahitana inona na inona koriko. De mbola tsy mihinao ihany ve zany ianao? Ka amin'ny fomba ahoana ary ninoka an'izany? Sady ianao rery ihany anie no mirediredy an'izany hoe Eno ahy e, lazao fa mirediredy foana ny olona rehefa mitantara ny zava-misy aminareo. Ka leo be an'izany resaka izany koa ary aro. Zao resaka tsy mitombona rehetra zao. Sioka. De mijanona koa zany e. Eno ah! Sa hitady trano vaovaontsika ary njaka? De zany koa ve mbola andaniana andro hitadavana trano vaovao ihany le ty. Raha za manokana aloha ry aro, tena mbola tsy manam-potoana amin'izany aka. Ianao efa be voka be io ko raha mbola andehandeha amin'izany koa ve de tsy mety mbola manahirana fa mipetra tsara mihitsy aloha ka. Ny anao koa zany de tsisy rarahinao an'izay resaka ataoko rehetra mihitsy. Ka ny anao kosa hoe zany nandehanana hitady trano vaovao indray nefa zavatra tsy mitombona akory tsy. Leo be anao koa ka? Aleo andeha haka-rivotra kely ana tokotany any aloha. De andro efa alina io de mivoabo andray ihany ho entiny tao an-trano. De avy eo hoe misy inona indray. Ihany io foana e. Maraina izany Ramose a. Manahoana aloha ianao e? Salama raha dada manana. Ohatran'ny somary taitra maraina mihitsy aloha androaniko. Ka gaga ihany aho mantsy fa voandro amin'ny 5 maraina anie zao Ramose. Ohatran'izao ny tranonareo mivady isan'andro ohatran'ny mbola tsy mivoa akory. Ka iary mbola tena matory be mihitsy fa zany ohatran'ny tapatory tamika. De tsy mety miverina mahita torontsona de aleoko maka-rivotra maraina aty ivelany aty. Fa mba misy zavatra anontaniako kely anao marina ho ary dada manana. De hoe ahoana izay Ramose? Araka amin'ny fitantarany aro amiko mantsy de toa hoe efa voalaza ny aro anao daholo zany zavatra mahazo azy ato zany. Fa inona marina ny tena zava-miseho e? Fa zavatra mahazo azy? Zany resaka zazakely amin'ny Tomasy sy ny tariny zany e. Ianao zao nefa ela mipetrahana tato. Ino fa malala tsara ny zavatra rehetra misy ato ianao ka ahoana ny tena marina amin'izany resaka izany? Ka araka ireny efa noteneniko amin'ny madama kely ireny ihany Ramose a. Tena mbola tsy niainana na tsapa zavatra ohatran'izany mihitsy koa ako no. Ka zay anie le teneniko any ary. Izy mihitsy nefa manomboka mirediredy. Tena tsy mirediredy zany nefa madama kely. Marina daholo ny zavatra lazainy. Nefa moa zany efa miferan'ny Ramose rivo hoe tsy laza ny zava-misy marina ko de angina zany fo. Sioka. Ary tovarina tamiko anie dada manana zany azafady re Ramose a. Fa na zany aza anie tokony hoenonao ihany aloha madama kely rehefa miteny. Matoa izy mitantaranao amin'izany zavatra zany de mety tena tsapany zany le izy ko. Ka makaleo be ry dada manana. Eny efa Ramose a. Mila mifanohananao ihany aloha madama kely. Matoa izy zany mizara zany aminao. Zany anga hita e. Raha ny amin'izao aloha tena mbola nahirana be ihany amin'izany. Tena tsy mino an'izany zavatra izany mihitsy ary dada manana. Iary mihitsy koa angamba ny tena efa reratsaina e. Ko raha lazainao fa reratsaina zany mihitsy azy izy ny tena mila be kokoa ny firarahinao. Aza vela rery zany izy Ramose na de zany aza. Mila anao namana izy e. Eny hita eo e. Raha mba hainao matsy Ramose kely de tsy hiteny an'izany mihitsy ianao. Mba anaovy rano mafana kely ao anie ry ary mba androko alohan'ny andehanako ka. Io indray le tsy miasa raha tsy amin'ny andro hariva. Nomboka indray koa ianao fa tsy efa hainao ve mizotra ny asako e? Ho tenenina aminao impiry ary zany. Ko zanga moa ny teny hoe inona e? Nareo be voakitono atena. Maninona indray koa zao? Mahafinaritra ahy e. Mody zany eo. Ary mba ataovy aloha le rano fa tsy sao de taraiky eto. Aleo taraiky any. Aza misangisangy ratsy eo ry aro. Aleo fa ataoko ny ranonao e.
toanao inonizy ravorom-bazaha toanaraka nao any atsara mangina dia apangina samitombany dia ohatra maheno olona mihirahira neza zany aleo aloha enoko tsara tena misy mihitsy inona ndray re zany randriamanitra aleo aloha apetrako ainga nyity ranonjaka ty dia andeha hiverina malaky any any aminy aka mangina dia very zay indray ary le feo an-jaza kely fa inona foana ary zany aleo aloha any aminjaka ka oay misy io io andala tsara io fa izy io fa izy ianao Sivka. odry nijereny kely fotsiny dia tsy nirara iny akory fa iza hoay ianao ary misy zaza ka iny an-tanany iny tena iny mihitsy zany le zaza mitomany zany jereo fa sahirana mampangina kely an'iny mihitsy ny izy fa iza nga ianao lasa izy andraso aloha andraso madama andraso vetivety fa izy ianao dia zanak'izy iny andriamanitra vonjeny to zaza kely ratsy tarebe njaka fa inona indray ry aro inona indray mahazo anao avy any io ao ry njaka mampatahotra be le zaza kely inona ao azafady kely areo ianao misy inona zao eo tsy azoko mihitsy ianao tika dia inona le mampivarahontsana be ohatran'io njaka azavelanao rerato aka tsy jana rerato tsony mitady hevitra hijanonako atao tranoray ianao io aza miadaladala eo ry aroko dia mbola tsy mino ihany ve ianao fa tsy mino amin'inona zay nahazo anao tany ary tsy haiko akoriko ianao anontaniana tsy hita hoe inona zaza kely mampatahotra be inona tsisy zavatra azoko akory ane ka le zaza kely mitomany eniko foana hitako tao mampatahotra be Sivka. mandehana mihitsy aloha anao matoroka ndana makaina dia aza miazakazaka be ohatra reny tsony fa be vokana ianao mila fitandremana be njaka moa aza velanao rerato asa iaro tsy maintsy mandeha miasa fa ianao ve ahoana ao fa afarako dadamanana ianoananao eo nanao ahoana dadamanana miarahaba madama kely nanao ahoana ny alina tao nanafatra ihany mantsy raha misemba hoe enoenona ihany hono ianaoko nilamina tsara ihany zany ny alina tao mba lamina ka misaotra anao ihany aloha dia nahita tory tsara zany madama kely efa alindalina mihitsy aho vao tena rendrika nefa dia mba tena natory tsara ihany ka ay kosa tsara kosa zany kano nijiry tao amin'ny efitrareo vady io koa ohatra ny tsy maty mihitsy nandritra ny alina tazako tety atokotany tety ihany mantsy dia neveriko fa tena hoe tsy nahita tory mihitsy azy ianao tena tsy vonoko mihitsy fa natahotra ako rehefa mba matory tsara ihany aloha zany dia zay ny tena zava-dehibe madama kely eny re fa tena enjany izay omaly zay ry dadamanana efa nilazalazainy ramosea ihany ane le izy ka injaka koa aza tsy nino mihitsy ane everiny fa manao fikafika amin'ny fotsiny any mba hitsanonana atao trano ka izy aloha raha mifiresany tena tsy mino an'izany mihitsy madama kely dia ianao zany mba ahoana samy hevitra ho irediredo tranonjaka koa fesany ianao mino fa misy antony daholo ane ny zavatra rehetra madama kely ary matoa iainanao le izy tsy mety tsy rediredy akory zany fa tena misy
raha izay endrika ilay zazakely hitako malizay any ery dadamanana ka tena ohatrany tsy te hierika zazakely izany intsony mihitsy aho. Ka hoana zany ianao mitondra voky io madama kely? Zazakely anie ao an-kibonao ao e? Sa tsy efa ho teraka tsy ho ela azy ianao io ka tsy te hierika zazakely ahoana indray koa? Ka izay mihitsy ry dadamanana ilay mahalasa ny saiko a. Misy idiran'ity zaza atao kiboko ity ary ve izany izao e? Ny azoko antoka aloha dia misy fanahy mitoetra atao amin'ity trano ity angambany. Raha tsy izay nefa dia iza fotsiny ny olona hitako omaly niaraka tamin'ilay zazakely iny. Avy eo nefa dia nanjavona vao nijery ny zaka. Sioka. Teny amin'izay indray aloha ry madama kely, ny tena ohatrany tsy manan-kambara aminao ako no. So mba misy fantatrao ihany ry dadamanana. Tena hijalany aho raha iaina mitahotra foana. Nzaka mbola tsy mety nitady trano hipetrahanay raha hiala ato izay noho izy hoe tsy mety mino ahy mihitsy. Za sy tia kibobeako ity koa moa afaka nivenjivenjy aiza sy aiza tsony raha hoe hitady an'izany fa raha sanatria maninona ny an-dalana any aho. De tena tsy manan-kambara amin'izany aho madama kely a. Tsy mbola niainako tato na hoe fantatro tsara kory mantsy ilay zavatra tantarainao ka de tsy afaka ilaza ny fahamarinana aho na tsy. Eny ary. To tena mampalahelo andray ty madama kely ty ka. Olona mitondra voka be io nefa de miaina toe-javatra ohatran'izany ao anatin'ny io trano io. Tena tsy afaka ivadika amin'ny ramoserivo koa nefa ko to te hanampy azy fatratra nefa aleo rangahy hijerijery trano an'izy ireo aloha de ho teneniko izy rehefa mahita. So mba maneninao izy miaraka amin'ity zazakely voan'ny kibony ity. Ananako tsy iny eo anatrihan'ny lanitra sy ny tany eo. Ariva sahady indray koa ny andro. Efa mora maizina mihitsy ka? Amin'iny ora ariva ve nama dia efa maizina ohatran'inona? Izay koa ilay nizaka iny dia mbola tsy tafody ihany indray androany hono. Dia matory rery indray izany aloko. Ny saiko anefa toa tsy afaka any amin'ilay omaly mihitsy. Mampivarahontsana ka. Inga neka tsy hiverina amiko intsony ireny. Ho fatiny tahotra ato ihany raha sanatria. Hodry, ariza koa io olona mijoro akaiky ireo voninkazo ireo io. Tena olona mihitsy io ka. Ary lehilahy aniza ny fahitako azy izany e. Ay koa moa dadamanana ilay hoe hijery zavatra any amin'ny vililany mbola tsy tafaverina foana. Dia misy olona tafiditra izany ato amin'ity tanàna ity. Dia inona ny jorojorony eo anefa? Aleo mihitsy ny aloha hivoahako eny ka. Azafady ane e. Fa izaka ianao dia inona nataonao ato aminay? Ramosea, ianao anesa ny resahako izany? Manahoana? Manahoana? Toa ohatra mitsela rambaratra izany koa foko vao narapain'ito olona ito. Fa izaka ianao azafady? Dia inona nataonao ato aminay? Dia ahoana koa ny fomba natafidiranao teto e? Kiady aloha ny anarako e. Tsy izany fa mba mijerijery kely reto voninkazo reto aho fa tiako be mantsy izy retoko. Natafidirako indray efa tety foana ihany hatramin'izay fa ianao kosa angamba tsy nahita. Tsy azoko. Tany efa tsy milamina ety Ramose. Tena mba aleo angamba ianao mandeha ka. Izany tsy aninona e. Tsy hangalatra akory. Reto voninkazo reto fotsiny mba mahafinaritra mijery azy no mahatonga mba hijery azy matetika etiko. Sady mba mitsiditsidika ny tanàna koa e. Mitsiditsidika tanàna? Eno tsy foko anie ity tanàna ity. Mahafinaritra loatrako. Eto amin'ity tanàna ity no atao hoe akan'ny fahasambaranay. Tena tsy azoko.
fa efa mipetraka tato anga ianao de oviana sa talohanay? Tato mihitsy ny foninanay ka ary ato foana azako. Sioka. Tena tsy azoko mihitsy raha miseny resaka ao Mbola ho azonao ihany fa za maika ka. Izay aloha fa raha pitsondray fa Oji, fanakaiza vetivety teo koa izy fa nanovy ary ve za? Toa tsisy olona tsony tampoka teto akaiko teto de lasa zary le lehilahy teo fa inona indray koa ary zao? Madama kely. Why? Tetra be koa. Hay ve tatamanane? Za ihany re telo madama kely nanantona anao kely mihitsy fa efa hatramin'ny dirako tetsy amin'ny vavahady tetsy ohatra amin'ny teny rery zany ianao no sa ve ny fijeriko ny diso ry madama kely? Anka tsy diso ianao. Ka zay mihitsy aneo noatra ny mahagaga anahy io avy eo nefa ohatra ny misy zavatra tadiavinao zany ray. Ka tsy miteny rery za mihitsy ny fa le olona niresaka tamiko teo mihitsy ane io de daviko fa olona niresaka taminao ahoana kory madama kely? Eno tsy hitako vetivety teo lena lehany fa lasainao fa miteny rery ahoana koa moa anga tsy hitanao le olona niresaka tamiko teo zany raha hoe efa ela ianao tonga? Tena tsy nahita olona niresaka taminao zany ary madama kely raha tsy zany ve teny ohatra ny teny rery ianao no tena marina ve zany ry tadamana? Mbo marina ren'Andriamanitra fa ahoana koa ary zany? Aleo angamba ary tadamana nandeha hiditra anatrano aloha sady ny sakafo koa sao de mahay ao fa variana ety ivelany ety indray nahita an'le olona teo. Eny madama. Sioka. De nisy olona niresaka taminao ny teo nefa de olona ny teny rery zao fotsiny ane izy nitazako tery am-bavahady tery sady andro efa hariva be tiny mbola hitako teto tokotany teto ihany nefa ohatra zao ary izy isan'andro efa tsy mivoaka ao an-tranony ao tsony. Fa iza ary zany le olona teo de ahoana koa tadamana na tsy nahita azy akory zany? Tsy azoko ka. Tratrariva be koa tsika takizay ihany ry njaka nentina ny fiara ka? Mba ilaina koa ane ilay mandeha tongotra ariary indrindra fa ianao be voky io mila an'izany mihitsy tsindraindray. Angamo zany tsy efa ataoko foana rehefa sendra miaraka aminao ohatra izao ihany arany vao mba hoe mandeha amin'ny fiarantsika fa tsy hoe isaky mivoaka ny trano. De mba tsy mandeha amin'ny fiarantsika koa tsika indraindray sady ianao koa ane nahatratrarivantsika teo anao ekografia fotsiny zao ny elana tao an-trano mbola mahita an'izay hoe andeha ho atsy andeha ho ary tampoka indray avy eo zao sady tratrariva ny reraka. Elahy koa zany Zany marinako. Avelao any koa zany rehefa tsy azo hitarainany. Zanga mony teny aza mitaraina ianao fa manginy de zitranday rakibo. Ka ny olona efa reraka mbola any an'iny io ihany. Fa hono marina ho inona indray? Tato ato andry ohatra tsy de niresadresaka an'le zavatra lazaindry fa misy iny foana tsy nisy tsony indray ngal izy. Raha ihany amiko aloha tonga de ajanony ihany le resaka Zanga miany miresaka matotra be mihitsy io. Ka ataokina ho resahana amin'ny latsony koa moa raha ohatra hoe zavatra mety tsy nohony lahy akory. Ndrika tahotra kely koa ve de tsy tantara raha mbola lazaindry fa misy zany matondry itsy miteny tsony de tsisy tsony zany. Zay neno efa nilazako fa tsisy an'izany mety reratsaina koa angamba ry tamin'ireny ka. Ianao angano nandreraka ny saiko teo.
aleo aloha mba hitazatazana kely eto ambaravarakely eto ka ohatrany tsisy atao mihitsy nefa inona koa moa no tazatazaniko eto e zavatra toerana mangingina be sara raha misy olona mandalo ety akory mitanàna angaka sioka hoay fa tsy eo atokotany io indray ve le lehilahy tamin'iny fa aiza moa dadamanana no tsy mahita an'io sy izay nidiran'io teo ka otry fa taony jery taty dia mikopaka ry lanitro tena aleo aloha andehanako eny ka otry fa lasaiza indray ary izy teo toa vao tafavoaka taty dia tsy hitako tampoka nefa dia teto akaikin'ireto voninkazo fikarakarany dadamanana foana ireto mihitsy ny aneny nahitako azy teo e dia lasaiza ary Za ve mitetavinao? oe mama Azafady re raha nanaitra anao. tena taitra be mihitsy ny fa avy aiza koa no mipotranao teo e marina raha tsy saika mijanona hatramin'ny foko mihitsy moa Azafady aky aro. tsy maninona ka fa taiza koa moa nefa nalalanao ny anarako e ohatrany tsy nahatsiaro aho mantsy ny hoe miteny anarako taminao akory tamin'ilay fotoana nahitako anao voalohany Tsy mbola niteny mihitsy ianao ka fa efa haikoko. sioka ohatrany tsy azoko mihitsy ny ianao ty ohatrany misy tsy mazavazava izany Ao rehefa hazava aminao iny ihany e. dia inona foana le ataonao ato aminay e dia efa maninona ianao no tsy hita tampoko izany koa avy eo Le voalohany angamba no valiako dia ho azonao miandalana eny le faharoa avy eko. maninona Zao aky aro. Mba mila mifanapindria. Zahay mantsy e. sioka mila mifanapiko dia nareo iza very anganareo sa Tsy zany ka. Mba mila kely mifanapindria izay raha mety amindriko. Efa mba nijery olona nampy anay foana ihany mantsy izay fa indringa mba nitako fa tena afaka manampy anaiko. fa ahoana ka Raha manaiky fotsiny ry dia ho azondry izy ao arindrinao e. fa ho ampiko amin'inona nefa e Hitany aro. Mitady ny rariny izay. mitady ny rariny sao dia mba adala renao ty Kiady. ry kiady fa nga tsy hita taty amin'ny taty izany ny rariny tadavinao izany no aty ianao no mitady Angamba. tsy azo kokoa ianao ka Zao aky. ry lanitro efa matoto izany ianao io mikisahany ianao ka Tsy haninona indriny ahy. Mifanapindria aza mba hiangaviako hatrarana ny olona navandoza taminaiko. tena matahotra ary kiady matahotra anao Tsy haninona indri aho niangaviako fotsiny ry aro aoka mba ho amintsika ihany aloha izao resaka izao. Zany ka oay toa lasa tampoka teo indray e matoto nyresaka tamin'ny avelo tena aleoko mihitsy ny aloha miditra ny trano aingana fa tena ohatry matahotra ka nefa naninona tokoa moa izy izao dia ahoana koa ny amin'izany hoe anampy azy izany fa tena mampalahelo kosa aloha ny tantarany e izy sy ny reniny ary ny zandry mbola tao amboaka hono ny vonoan'ilay jiolahy mba olona tsy vanona koa izany ary sao dia tena izany mihitsy ny angamba ka le raha matosy le zazakely tamin'iny aizy aza mibahana-dalana eo ry zany re lalana malalaka be io ve raha misy dia mibahana aminao ahoana? ohatray le ty ary to be famaliana be le ty Ka milaza aminao marina ny ahy. Lalana malalaka be io ve dia mibahana? fa inona tokoa nefa ny tokony hijorojoroana eo tanàna langa ty Fa tanànanao koa ngaka. ohatray le io aloha io le ty ny tranonay
donc tanànako aty. Sioka. Trano ipetrahanao fotsiny aty ry bainina fa tsy anao a. Fa ela zany miseho mafy mihitsy. Ohatra ny zandrainao zany lavava be eto le. Tsy mafy aka ary tsy manao afa-tsy milaza marina ho azy a veriko aminao ihany ko. Fa inona zany ny tadavolahy e? Ary esory tony famody manafikafinao ao anatin'ny tony capuchon tony eto. Oay le. Tadidinao ahy. Ahoana koa no tsy atadiavanao ahy e? Wah, drele. Fa tsy le bandikely ny vitaina tamin'iny ve ty? Lolo. Oay le. Ao aizy lahy e. Fa ino ty mahazo anao ry Nzaka? Ohatran'ny olona tsy aza mihitsy ianao hatramin'izay nahatongavanao teo. Tsisy ninina ka. Tsisy mahazo anazy zany re. Aza mandainge. Fantatro tsara ny ianao e. Hatramin'ny oviana koa moa ianao tia kôdikôdy be ohatran'izao ty ato an-trano? Ka efa hoe tsisy ninina fa ianao koa. Inona ary no nasepisepotra be anao avy any e? Mino fa misy zany mantsy. Fa hiaro ty ve le retsy tsy mahalala teny gasy a? Tsisy ninona ho a? Sahala amin'ireny vazaha reny ranganarako. Eny ary e. Rehefa tsy temo ianao ataoko ahoana? Zakao rery any rehefa tsy hizara. Amin'ny fomba ahoana kosa moa ny ikoziko anao ny zavatra hitako tany ivelan'ny tany. De teny aminao ave le olona ny vonoko. Tena oka mihitsy aloka. Jere. Tsy hay hoe inona indray zany zao mahavariana eo. Tsisy miditra ny lohanao akory izay resaka ataoko anao. Raha heninao akory aza moa. Fa ahoana ho ianao? Ka. Leo be anao koa fa aleo eo ianao sy ny mampiasa sainanao fa sady zakan'ny tompony matotry zarainy e. Raha imenimenina amiko ety ihany aloha rangano ataonao raharaha. De aleo mihitsy amin'izao. Mbola tsy te hifamaly aminao ah. Iza moa ny hifamaly aminao eo e. Sady eo ianao. Fa ahoana marina ry ny zavatra teo iny e. Tena tsy maty ve iny zandrikely iny. Nefa efa ny lohan'le ry mihitsy anie le narefitra tamin'iny e. Tsy possible mihitsy aloha hoe mbola navelona an'le ry iny e. De hoangatra ve iny? Po! Maty alahy Ranjaka raha izany fa tena tsy mahaboto an'lahy io. Yaro! Yaro! Inona nga ny loka ao? Fa iny loka tamin'ny atandro ianko. Ravitoto. Angako dia tsy mba niatsena anao ty? Loka mbola be dia be koa ve Nzaka te tsena hoana inona indray a? Ka za ohatra tsy te hinana an'iny tsonko. Ohatra mararirary any amin'ny vavoniko. De aleo zany fa hijerevana loka hafa ianao raha izany e. Fa izay misy ao amin'ny frigidaire ao ihany a. Tsisy hivoaka amin'izany tsony kosa io fa kamo be a. Sure, izay ataonao. Ary ohatry ny efa herinandro anie izay ianao ry Nzaka tsy nandeha niasa mihitsy e. Fa ahoana? Tsy de misy asa aloha amin'izao. Zany. De nisetry indray zany izao firy andro tsy mody avy eo. Anomboka andray amin'izay resaka izay. Mijanona ato an-trano ilana vanina. Tsy mijanona noho ny asako ilana vanina. Tsy hitako ihany anao ty ka. Ka ohatra mahagagana fotsiny anie le ianao tsy miasa elaela e. De efa izay nolazaiko anao izay de izay e. Ianao ty koa te lasa berekizitina mihitsy tato ato ka. Tsy hay hoe maninona. Berekizitina anao ny amin'inona koa e. Ite. Manao tranony reny ianao reny indray rangano be voka. Rehefa lasa dala akory ary de mitenena. Za indray moa lazao fa adaly e. Mandeha nandrahoy le vary hariva fa taraiko be ka. Andeha mihitsy koa e. Sady niresaka aminao koa ohatra lasa mahakamo raha teo. Hatramin'le ianao efa hafafa be nody hariva iny moa ny tombohan'io. Raha tsy variana lava de berekizitina resahana. Tsy hay mihitsy ny hoe inona mahazo anao tamin'iny. Aleo mihitsy aloha andeha haka-rivotra kely any an-tokotany any ka. Ianao ty taona tsy be be.
resaka loka ny resaka teo de gitarina traizatraiza veranga. ndao ary fa lalana e dia aza miverina miditra mihitsy koa raha tsy efa atsoko hoe efa masaka ny vary fa efa mpijerijeri fotsiny atao trano ato mahakamo tsy mampazoto hatramin'le miresaka aminao. Oka tena lainga aloha lainga fa tena mbola tsy mitombona tamin'le zavatra ndray ariva mihitsy ny saiko le. Fa mba inona loatra mihitsy ary ny zavatra mahazo anjaka igny. Aiza veranga ka lasa sarotra resahana ohatran'ireny inon'ireny. Ny fantatro aloha dia toa misy zavatra mampiasa saina azy nefa izy koa raha moa tsy mety miteny an'izany rehefa mba anontaniana. Yaro vita ve le sakafo e? Tena efa raha maka be mihitsy Kely sisy efa nitenanao koa fa miantso anao any ivelany any rehefa vita ka mbola niantso anao nga za io zao ka. Fa raha tsy masika koa e. Iza zao masika aminao eo? Mamerina milaza anao ny zavatra nolazaiko fotsiny ane ahy e. Sioka. Andeha ho any anefitra ry aloha hitrotsotra kely. Rehefa vita de mbako zio ihany. Eny ary tena aleo aloha mitsotsotra kely eto ka. Tena efa te atory sahady koa ane zany tena marina. Ny sakafo mbola tsy vita. Amin'ny firy moa zao? Kay. Vao amin'ny fito kay rety. Aleo ranga matoritory aloha. Tsy ho foazo niaro eo ihany ve raha sendra tena rendrika eto. Odry. Tena efa ao sahady koa ary ariko. Ary toa tsy miditra kory. Yaro! Efa vita nga? Bety. Aleo mihitsy jereko ao an-dala tsara ao tsy. Zany mivezivezy be ao zany de tsy mahalala mamaly mihitsy. Mivazivazy amiko indray mantsy ianao io. Sioka. Yaro! Odry. Fatao tsisy olona kory. De iza zany le nikomandendehibe teo? Raha iary ve de tsy mba tazana eto tsony? Olona be voka be iny ve moa ho afaka ny azakazaka ny tsoka teo? Aleo misy aloha jereko any ambadika any iny ka. mbola tsy vita sozay indray no efa miverenana teo sahady. Fa tsy efa saika iantso anga ianao le nakany teo? So de manofy ary ianao. Nakany teo taiza. Zaza mbola tsy nietsika teto fa nanendy an'ity lokanao tiako. Tsy nietsika teo ahoana? Eno a. Hay! Aleo ary aloha atsy amin'ny salon antsy. Miandry anao. Rendremana koa angamba teo sady efa noana de... Fa fitaiko vetivety ty lokanao ty de tamy amin'izay ahy e. Tena tsy rendremana zany kosa teo e. Tsy te hitantara amin'ny aro ny zavatra henoko teo fotsiny aho fa tena tsy izy marina ary ve iny. Oaile! Fa inona koa iny alkohatra ny serana tampoka teo iny? Sioka. Fa misy inona arin-jaka? Inona napioraka tampoka anao zao e? Tsisy ninona rehefa variana fotsiny aho de na voadaka latabatra.
tena oatra misy tsy milama mihitsy kosa rangaha. Telo andro aho zay nareo olona mandehandeha ao an-dalatsa tsy manofo fa tena misy mihitsy. Dia avy eo oatra misy aloka manapaka tampoka zany ndray. Le omaly alina aza moa tena nahita ramatoa mitazona zazakely zany aho fa tsy tazako mihitsy ny tarehany. Ny kibony amin'io goka be. Somary maizina moa le nahatazanako azy nefa tazako ihany ny kibony. Fa ny tarehany aloha tsy tena hitako loatra. Ramsia! Ahoana dada manana? Efa voasasako ande le fiaranao e. So mantsino andrasanao eo ko nga ianao tsy maika. Merci rangaha dada manana. Mbola tsy hoaiza akory ka. Mipetrapetraka kely makasaina fotsiny io. Ay ve. Ka mazo toa ary loha zany ianao makasaina ko za koa mbola andeha hanondraka kely an'iretsy voninkazo retsy. Fa azafady andraso vetivety ane dada manana e. Ahoana zay Ramse? Tena misy resaka kely mba tiako atao aminao rangaha ty e. Resaka? Ka hoento ary ny resaka ao Ramse? Rehefa tena nandinika ary dada manana tena marina ihany ngamba le zavatra nolazainy ary regny ka. Fa nga mo mbola milaza ny fisiany zany aminao ihany izy ka. Ohatra ny efa 2 volana teo ary ngamba zay ihany tsy nahaino azy ny resaka an'izany zavatra zany tsoniko no. Eny, zay mihitsy koa aloha le nagaga anahy. Tena efa tsy niresaka momba an'izany tsony aloha izy fa mety tsy nitranga tamin'ny tsony kosa ngamba le izy ko. De efa hoe tsy nitranga amin'ny tsony moa zany Ramse ve le izy de zay vao mino ianao? Ka tsy zany ry dada manana fa ohatra ny findra ty amiko indray ane la izy e. Findra ty aiza ahoana Ramse fa tsy azoko ane zany e. Aty amiko e, aty aminah indray le izy nohatra ny mialoalo. Ka ny anao koa no raharaha zany ko. Zaza io mezana ry dada manana. Tena resaka matotra be ane zany e. Azafady aloha raha hoe mimeme fa ahoana nga moa zany nilazanao an'izany Ramse kely? Ka ohatra misy zavatra hafa zany ao ohatra anao. Tsy nahita tory mihitsy indray koa ny zaza zany le ty. Riaro ane fotoana efa any amin'ny lanitra fahafiry. Ohatra zany indray le mandehandeha ao an-dalantsara ao. Aleo mihitsy rangaha hitsangana de hojerena andray zany fa maka leo be ka. Niaza tratrako ao fotsiny aloha misangisanga ratsy ihany. Sura mihitsy aho fa olona ihany no ambadika io. Tsy sy angatrangatra zany rangaha. Izy zao e! Inona mihitsy ny tanjona amin'ilay manadala saina eto? Izy zany e! Raha tena lelala amseho raha tena mafy be. Odry. Aizy zany zazakely mitomany zany. Marina tsy zany le niteneniny ary tamiko. Fa iza indray koa zany e! Tô feom-behivavy indray. Ohatra ny tena misaviritaka mihitsy ny lohako. Reo misy olona mijoro. Aleo aloha rehetra ny jiro hitako tsara andreo ka. Sivoka. Fa tô tsy mety mirehatra koa le jiro. Le die. Fa raha zao fahatazanako azy zao vehivavy ndray de lehilahy ndray. Sady manome lamosina koa ary izy zaniko. Ino fa niodina le vehivavy? Ary tô be voka. Tena oka. Tena le izy mianaka amin'ny vonoana tato reto le ty. Tena sura amin'izany a. Wai! Mipiritsaka le kibo maro. Latsaka amin'ny gorodona le zaza. Tonga dia mandady ane izy zany. Sado aty amiko mihitsy. Zaza ratsy tena bia. Oeta reto! Fa misy inona Arinjaka? Maninona karatoka mafy be ohatran'io farafaran'io? De inona koa ty masepisepitra be anao ty e? Tsisy ninona ka. Nandeha nisotro rano fotsiny fa
tapaka le jiry de miazakazaka be amin'ny verinako. Aza de mampame eo re ianao Nzaka. Fatramin'ny oviana koa moa ianao natahotra jiro tapaka. Sioka. Sady jiro mirehatra be mazava be ary ny efitrantsika ko tapaka hoana. Ary efa miverina tokoa kay a. De matory amin'izay ianao ka. Izao ny torimason'olona tapaka fotsiny. Tena tsisy dina hevitra tsony ngava. Tena le mivitainay tato reny. Manangatra ary gaika. Tena tsy maintsy hiala ato amin'ity trano ity zay raha izao ka. Tena tsy vita tsony. Tena misy lolo ato. Tsy izy amin'ity lolo ity kosa aloko le. Tena ohatran'ny tsy lasa ary aro. Otry, inona ny tsy lasa? Le mipetraka ato tena tsy kileka. Tena leo mitady trano arak'ilay niteneninao iny. Resaka efa nataoko tamin'ny 2 volana lasa ny zay ry Nzaka de zao ve ianao vao milaza ny anaiky azy? Na de izany teny azy aza efa tsy nieritreritra an'izany tsony. Ka ery fa aleo mijery trano afaka. Aleo mijery de miala ato mihitsy. Ok zao ry Nzaka. Tsy ilaina mihitsy tsony izany ka. Fa tsy ilaina mihitsy ndray ahoana e. Sady efa kely sisa ny ianao io de ho teraka ary aro. So izy zavatra nahitaitranao tampoka ndray ato. Indrindra ny amin'ireny lazainao teo aloha reny. Ampidozanao sy ny zazakely ato ka. Zany izy hoe efa akaiko ho teraka. Reny aza mbola 4 volana talohany naterahako tsy nampiasa sainanao akory tamin'izany ko. Sioka. Rehefa tsy naninona hatramin'izay zay sy ny zazakely de tsy haninona tsony. Ka hijery trano fotsiny de mifindry sika e. Point. Ka efa miteny anao aho hoe de tsy mifindritsika. Angamo zay tianao foana koa natao ry Nzaka. Ka hoe tenenina hifindra ianao de tsy mety. De mihetsika indray ny lohanao de hoe andao hifindra de tsy maintsy. De tsy andeha zany ianao raha mahita trano afaka hipetrahantsika. Tsy mahavita Sady za efa miandrandro ty mbola andendeha adalainao amin'izany hifindrafindra trano zany. Mba milamindamina amin'ny zavatra nampatahotra anao tato indray moa ianao ko. Miseho tamany io. Tsy idiranao ny amin'izany. Rena ny taraina tsy nisy ny rarahinao. Eno ndao moko. Tena voateraka kelikely eo kosa aloha iaro io de tsy maintsy miala ato na tiany na tsy tiany. Tsisy mijanona ato izany tsony eo. Diso tsy mahafoy loatra n'ity trano ity koa ngambo reny ka. Na efa maty aza de mbola midongizina hijanona ato ihany ny fanahiny. Ary masoko hoe mandrorosa. Misy olona mipetraka eo akaiky ny voninkazo io. Sa i dadamanana ve? Ka nefa ohatrany tsy izy io. Iza ndray koa ary tony olona mitady loza aty an-tanàna tony le. Tady loza? Ahita le lala androany. Ndao mo? Sioka. Aza mihetsika mahery eo e. Mipelipely eo fa tonga dia amboariko. Inona moa natao lahy ato aminay? Atao aminay ka inona moa no ataoko atao ahoana ka? Zaza ihany anina. Mitodia ty lahy. Zay ny tadiavinao. Oele. Fa toa lahy indray. Za mihitsy ka. Dia ahoana amin'izay ary? Mbola ho amboarinao sa ianao mihitsy indray no amboariko aloha e? Karanga. Fa tsy anao ninina tsony e. Fa mihevitry ny afaky ny anao inona koa moa nefa e. Fa ny tamin'izany Tena ka lesy. Mazo mipetrapetraka eo lahy fa fa tsy elingeleniko e. Zany ny aina ka tianao. Tena leo mitsoka miditra ao an-trano fa lolo ty le. Saika tsy tafiditra tao an-trano marina. Tena leo mihitsy ranga miresaka amin'ny zalaka ama de hitadavana hevitra ty fa ohatrany tsy lasa tsony le foritra ato.
Reraka angaka. Ohatray le tafiditra ty sady koa ve le ty? Ampiatsah aloha makainy sady mila miresaka koa ny atsika. Sioka. Resaka inona? Tsy manana resaka tao amin'ny lolo Fa aiza le vavabe sy fandrahonana taminay ta voalohany reny aiza koa le mahajiolana saina nandatsaka ny aina mihitsy. Tena karanga marina. Zavatra efa vita ne reny. Zavatra efa vita fa tsy ho vitavita ho azy amin'izao ka. Zany ndray koa le zazakely mitomany. Iny miaraka amin'ny reniny iny. Zay alava ho faty ranjaka. Fa atao ahoana ny fiady amin'ny avelona? Ny hevitra anao tsotratra mialika mihitsy mantsy ianao tsy maintsy tanteraka anefa valifatinay telo mianaka. Kare marina. Zavonona re fangakely iaina ohatran'izany mpamon'olona fa iala amin'ity trano ity zay. Tsy janona tsondra tsy vonareo ty Nay mihitsy n'izany ka. Ary zara zany tonatonana ty ianao. Trano efa nanaovanao ratsy zao ve rangahy ty mbola hitetatetanao hipetrahana. Iaro ane mbola ty an'le trano efa hainay ka fa ianao ndray aloha tsy amelanay raha tsy mibaby ny elokao. Ka itony tena raha misesa izahay ny asa. Itony tena ahoana Itony tena ny polisy rangahy ty hoe ianao no namono anayko. Tsy lasa kosa zany tsy gadra mandrapahafaty koa ve raha nao azany. Zany fa ifampitedava amin'ny polisy atraizatraiza eny efa hainay loatra zany ka. Efa hainay loatra fa ianao aniny lehibe anjolaka roa amin'ny polisy fatratra efa ely ka tsy lasa zany rangahy. Fotoany amiko rasana ty ka tsy tiany zany lahy. Lazao amin'ny vadinao azany nataonao anay tsy kosa iaro ane tsy mahalala ny tena azy koa amin'ny fomba ahoana ny ilazako fa zany namono anareo. Sioka. Sefy be ny mpamon'olona mihitsy hoe ka. Tsy efa hainay fofiry moa no nalatsakareo naninona anareo reny ka. Sady robainareo mifananany mbola taperinareo koa ny ainy. Ka tsy vitsy zany asainareo atao zany rangahy. Mama! Betsabikina tetianty le zazakely rastare be marina. Mandany tamarary be izy zany Yaro! Vujewa! Vai marari! Vita wazani! Ay, ke miomana fa mbola any ambokatony ako ny zanako dia ho faty. Tsy ny zanako kosa fa hitena amin'ny aro ary ahy fa aza makitikity anako tsy izy mianake. Tandreo moary androany alina ihany nomena ianao fanakaizy izy ireo teo kay narary ny tariako sy ny tanako rangorangotony le zazakely iny teo kay Nzaka, fa inona koa nahazo anao tato Yaro, fa taiza ianao tsy nanina anao. Fa tsy efa niteny anao ary ve za talohan'ny alako teo hoe niaraka nandehandeha kely tamin'ny dadamanany Eny rehefa tsy nanina fotsiny ianao sy zazakely dia zay zava-dehibe amiko. Fa nisina tato Nzaka. Jereo any tarehanao raha tsy maharatratra ohatran'inona ohatran'ireny hoe nisy nandrangotry ireny. Tena marary mihitsy ireo Yaro, tena marary. Andao ary na aloha hipetraka ery ambony seza ery fa tsy haiko hoe inona ny hipetrahany eo migorodony eo ka. Dia ao dia ho karakarainy ireo. Yaro misy zavatra tena haiko andry. Inona natonga an'izao?
Tena tsy maintsy milaza ndry marina ho fiarovako ny ainareo mianaka. Tsy tiako mantsy raha sanatry zavatra azo anareo. Fa nisy namono tato nga ianao? Iza? Leo fa ho tataraiko andry e. Ka ainga anary sady manadio andreto rahatrany reto alefa soiana ny resaka an'lahy. Iaro. Sioka. Namon'olona kiza. Maninona hoe Rinjaka? Olona iza no finoanao de aiza? Ka tsy voandroany ane zany. Efa matetika. Tsy voandroany ahoany e. Fa tsy zay io naparatra be anao io. Tatarao tsara mihitsy ny aloha Rinjaka fa tsy azoko ka. Ka izao are. Lanitra? Aika niara-mipetraka tamin'ny jola foana hatramin'izay. De tianao namon'olona mba mandry amin'izany ve ny eritreritrao Rinjaka? Ka Tsy mila fanadiovan-tenanao tsony ary Rinjaka. Aika velominao tamin'ny alahelin'olona foana hatramin'izay. tsy zany. Mba foninina loatra reny any aminao any e. Zany hoa. Ianao no navita nandatsakain'olona mitondra voky. Sioka. De olona tsy naninanao akory ve de sahanao namono azy fotsiny mitsotro izao nefa mifananana rehefa noropainao. Sy mba enoy aloha zahay e. Fa iaino inonanao tsony moa e. Tsy efa voalazanao daholy. Mba enoy moa e. Aika nampiasonao teto foana fotsiny hatramin'izay. Tena loza marina. Mba tena tsy nampoiziko indray koa eniko no aika izany ka tia Ramsetiny namono an'izy telo mianaka. Za zao tsy hitan'ireo akory hoe maheno izay zavatra resahany eto. Saika hoe anatitra n'ity akanjo ba madama kely ty nefa henoko le resaka zareo. Tena zao de zao ihany de andeha hiantso polisy ka sady efa jiolaran-dany koa hony. Tsy naposiko Rinjaka. Na de fitiavako anao fotsiny aza ve de namitahanao pe ohatran'izao. Iaro. Mifona moa kia. Aza mba tenenina amin'ny polisy moa kia. Hafa onerako ny namitahako andry e. Hafa onerako. Aza mba toroana moa kiza. Hafa norona fiainam-baovao tsika telo mianaka e. Amo e. De mihevitra ve ianao fa amelanao malalaka amin'ny fanahany izy telo mianaka ato? Sioka. Sady mila andrarina ene zareo e. Amo e. Mila andrarina noho ny aina latsaka. Mba tsapanao moa fa orin'ny maty vady aman-janaka noho ny nataonao koa. De hitoroka zany ndry. Miala tsiny kosa Rinjaka fa tsy afaka niraitsy kombakomba aminao amin'izany marina hoe tena tiako ianao. Nafozako ny fianakaviako mihitsy aza nefa. Iaro a. Tsy zaka. Nga za mbola hitanao nandray finday teo akory aza. De iza zany miantso polisy raha izany ka. Ary ho aiza ianao? Itsoaka ary ara. Za kosa tsy anaiko tratra moramora eto e. Rinjaka, tsy aleonao ve mitolo teny e. Sitra ny ahay mba miaina ny sazy. Tsisy an'izany ry aro. Ianao nefa haiko fa tsy anaraka tsony e. Aleo itsoaka kler. Tena mamay ty fa efa voadidina polisy daholo ary ny tanàna. Oe. Efa miteny anao fa Apianao aty. Kay! Fa ino ty ataonao ty Rinjaka? Fa raha tsy ambananao amin'ny impasiny tak'izao ahy e. Sady aza tazominao mafy be ohatr'izao moa ahy e. Mifona akiry aro a. Tsy maintsy ataoko zao aloha mba hanavotandria. Aza misy manatona aty a. Avy de apokako ny lohany ty vao misy mihetsiketsika mahery eo. Apetrao daholo reo basinareo reny. Fa ino ty ataonao ty Rinjaka? Maratra fa avelao moa e. Sioka. Tena loza marina. Tena olon-doza inona loatra re ty ry Lanitra. Dia ny vatany zao veranga. Sady amin'io olona be voka be io. Aleo andeha milamima. Vao misy manaovinany de ny intime nefa.
fa aviazany nisy nytifitra teo le anina nisy nytifitra raha misianjaka sady tonga dia teny amin'ny lohany mihitsy marina ny vo andreny to marikoriko izy zany Njaka tena leo aloha anay no madany io sady efa nanantona koa le polisy ny sasany indray sady nitady izay nitifitra teo fa ohatrany tsy tamin'le polisy teo anie no nitifitra ny hoe sianjaka Vitako ny valifatiko zay maty alahy zay ka. Vita ny valifatiko ry telo mianaka. Hoaviko dada. Hoaviko ny vadinao ry vady malalako aho. Amontsy ny tompanahanareo telo mianaka koa ny fanahako. Ary toa misy feobasy ndray koa anie zany tena mety tratra angamba le olona nitifitra ny Ramose teo ka. Njaka telozanao ve zay mianaka efa fantatrao ihany fery-tadamanana hoe iza namono anjaka? Tena avy nahafantatra an'le izy mihitsy io ny ry madama kely Ay, dia iza? I Ramose Rivo. Ramose Rivo? Ramose Rivo iza? Dia inona koa ny olana tamin'badiko e? Ka i Ramose Rivo anie madama kely le tompon'ity trano piatrahanareo ty zany lazaiko anao zany ho ako. Mino kosa angamba fa tsy hanometsiny ahy ianao madama kely efa niteny anao ihany moa hoe noho ny resakareo henoko dia zany ny antso an'le polisy reny. Eny efa niteneny aho hoe tsisy adosoanao zany ny tokony nataonao no nataonao. Dia eny madama kely sady ny antso any Ramose Rivo koa tamin'iny fotoana iny kono fa za moa zany tsy nanam-po hoe ay moa izy ka efa teto arivo tamin'iny fotoana iny fa nieritreretiko hoe mbola tany ambanivohitra tany amin'ny mamany tany ka hoe rehefa azon'ny polisy mihitsy mesianjaka dia zay vao hitany ay ka iny tonga iny dia mivonoa ny tapokako Nasa tsy teo amin'ny toerany azy ka ny tena loza koa anie ry madama kely dia zao Maninona tadamanana? Namony tena koa izy le avy nitifitra ny vadinao iny. Maninona? Tena tsy nafoy loatra andre vady amanjana andreny anie Monsieur Rivo madama kely ary ka izany anatanteraka valifatiny fotsiny izy dia nahaleony koa fato an'le vady amanjanany. Tiany loatra vady amanjanany ary fotoana tsy napozipoziny akory kosa ny ve dia nahafaty azy ireo tampoka ako. Dia noho ny adalanjaka daholo izany. Raha tsy njaka dia tsy nisy ny fahoriany. Sioka. Menatra tadamanana. Menatra ny tany amamonina hoe izany no mba vadiko. Ary angawa tsy haka ny Ramose eny amin'ny morga maro ny madama kely ty efa ho 3 andro anie zay toa tsy mbola nieritreritra ny hoany akory ianao. Aleo izy hoany. Nantoerana ny trianazy ary ane tsy ananako Eny ariko fa miteny an'izany marina ianao fa i Ramose Rivo madama kely eto an-tokotany eto ny izy no alevina. Fa eto ahoana koa izy no alevina tadamanana? Fa nga tsisy fasana? Misy fasana madama kely fa le vady amanjanany anie ka eto daholo no milevina hitanao eo amin'ireo misy an'ireo voninkazo maniry ireo ary efa nanafatra izy fa raha misy koa ny fahafatesany dia ampiarahana amin'izy 3 mianaka ao izy. Ay ve! Ary izay izany no mahatonga fanahan'izy 3 mianaka mitoetra tao amin'ny trano raha izany. Tsy fonjareo loatra mantsy ny tokantrano ity Ary mino fa tena mifankatia izy ireo raha izany mihitsy ny azany nataony Ramose Rivo vadiny. Tena teneniko anao aloha madama kely fa ary zareo indray aloha dia tena ankonana sambatra fa sendra zetry nampoizina moko no. Dia roviny izany razana izany no tonga eto ka. Efa ho avy izy zay madama
fa vony antso ny mamany koa mantsy tankeo dia efa niala tany ambanivohitra tamin'ny maraina teo hony izy. Efa 14 foana tamiko koa mantsy raha miseho hoe rehefa maty izy tsy maintsy atsoina ny mamany amin'ilay fandevenana azy aty. Madama kely misy fiara tonga izany ao am-bavahady izany fa tena mety efa ry zareo angambako. Aleo aloha izany dia hamoha vavahady kely vetivety a. Ay ve ka nisy olona amilevina atao tokotany ato e? Iaro? Kiady mifona aminao mifona aminao fa kay mivadoka ihany ny nafandoza taminareo. Tsy misy adosonao izany Iaro. Eny fa raha tsy noho nataony anie dia ohatr'izay mba mbola tetỳ amin'ny tontolo ny felonareo e. Okizay irery Iaro. Aza mitomany fa efa reo miamiditra atao tokotany ireo daholo anie ny olona andevina ny dady. Kahaka eo mantsy izy ireo fa sady ianao rery ihany koa no mahitako. Misaotra betsaka ky Iaro tamin'ny fahavonon'Andriana ampy ahy. Rehefa voalevina eo dada dia tsy hanelingelina intsony ny fananay telo mianaka. Hiara-tsambatra kely fony fahavelona indray mantsy izay. Sady le rarin'ny ilainay koa. Maty ny zaka. Sioka. Maty izy. Fitainy dadanareo valifaty fa tsy nahandry ny anjakan'ny rariny izy. Mifona kia. Izany tena mifona fa nahafaty ny vadinao koa dadako. Nahafaty ny rain-janako izay tsy manatsiny akory. Mino fa efa izay lahatra e. Ataoko ahoana tsomoa. Samba mieritreritra fa raha manefa ny saziny izy mety mbola misy fanantenana ho afaka iandry androanina dia hoe laza. Nefa moa indro izy. Iny matininy izy e. Fa ohatra ny teny lerin-dray anie madama kely izany e. Tena marina tsy hoe veriny reto olona reto fa ho adaly eo io raha misy matsikaritra eo. Fa izay aky Iaro. Andeha amin'izay fa efa sasa miandry ihany ny fanahin'ny ankohonako. Afaka mijanona mipetraka eto amin'ny trano miaraka amin'ny dadamanana foana ianao fa efa afonay ho anareo ny tranoko. Tonga avasoa ny andro aterahan'ny zazakely andram-piadanana amin'izay ny fananay telo mianaka izay manaloka an'ity trano tiako. Kiady. Tsy hitako intsony indray izy teo. Veloma ary Kiady e. Veloma dia mandriam-piadanana nareo mianakavy kely. Fanately mianaka. Tantara no soratany Mandriany Aina. Nandrenesanao ny feony Maya, Fiderana, Nomena, Mananjara, Silvia ary Tainana Tenaina. Nandray feo Tinany Ainandriamiaja sy Rivo Rasaka Sahala. Nototosainy Safi Tainjanahary.